matetiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao mitonga ny an-danitra mbola azonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay Alleluia. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity atao anatin'ny fandaharana fotoam-bavaka isika en direct amin'izao fotoana izao iarahantsika amin'ny kiradio ny andramika izao isika rehetra amin'ny groupe Saint-Marie arabaina manokana androany isika ihany koa ao amin'ny groupe vavaka fiamenana isika izay tonga eto androany raha samany ianao vao tonga eto na efa ela ianao nanaraka teto faly foana izay mahitanao ary zava-dehibe no mbola fahafahantsika manaraka fotoam-bavaka amin'izao fotoana izao riavana malala andro farany izao ary izao mihitsy ny fotoana tena ilana vavaka amin'ny fiainana ny olona tsy manana fiainam-bavaka riavana ny olona tsy manana programa ny vavaka amin'izao andro farany izao dia zavatra hafa mihitsy ny programany manana programa ihany izy fa programa mandeha makany amin'ny zavatra hafa mihitsy riavana ary tsika rehetra dia miara-mahita fa efa manomboka tena misampana mazavatsara ny lalana izao misy ny misafidy tena andeha hanompo an'Andriamanitra andeha hivavaka andeha hitady an'Andriamanitra andeha hanokana fotoana ho an'Andriamanitra bebe kokoa satria arakaraky ny matery ny fiainana dia misafidy ny hanompo an'Andriamanitra raha fotoana tokony lany tamin'ny zavatra hafa izay tsy nandrarana taloha fa lasa andrarana ankehitriny dia lasa hanompoana an'Andriamanitra fa misy indray karazan'olona iray izay misafidy ny lalana hafa riavana dia mandeha any amin'io lalana io izy ary tsy eritreritra ny ninina tsy eritreritra ny ara-pitso tsy eritreritra zavatra hafa fa zao fotsiny teneniny hoe iainako aloha ny androany ataoko aloha izay apety ny androany dia no avy izany tsy izy mahafantatra an'izany fa ianao kosa raha tonga eto androany dia ianao mahafantatra no avinao ny olona manara-dian'i Jesosy dia mahafantatra tsara no aviny ary tsy manao an'izany hoe andeha hivavaka fa ho hita eo ihany izany rapito izany hivavaka fa tsisy mahafantatra ny rapitso hivavaka fa io ange samy manana ny anjarany fa aleo aloha mba hivavaka ihany fa ny olona manara-dia ny lalana makany an-danitra io fa na dia mahafantatra tsara no aviny izy fantany tsara zavatra homanina fantany tsara zavatra taony fantany tsara io lalana alehany io ary raha mandany andro amin'io izy mandany fotoana amin'io izy mifantoka amin'io izy dia mahafantatra tsara inona ny vokatra izao zavatra ataoko izao raha misy olona manao compte manana compte any amin'ny banque dia mametraka volany foana dia mandrotsaka
arotsany any fotsiny le vola dia amin'ny voalohany izy mety manana faniriana hoe rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao dia hanao zavatra ohatr'izao a fa izy koa nefa mahalala fa tsy voatery ho izay ny zavatra hitranga fa mety misy fotoana tratrana fahasahiranana tampoka dia miova le programa dia alaina indray le vola dia anaovana zavatra hafa miova eny an-dalana eny misy tanjona tratrarina fa miova eny an-dalana eny arakaraky ny zava-misy arakaraky ny zavatra miseho androany no iainana fa tsika rehefa na raha manomana lalantsika ho any an-danitsika raha mifantoka amin'io tsika manao konty any an-danitsika amin'ny alalan'izao vavaka sy fitadiavana an'Andriamanitra izay ataontsika eto izao tsy reraka dia tsisy zavatra miova eny an-dalana izany io tsisy mihitsy hoe ataoko ihany aloha fa raha zavatra fa tampoka no miseho dia izao ny zavatra ataoko tsisy surprise io fa ataonao io androany dia fantatrao tsara ny vokatra io zavatra ataonao io ary tsy miova amin'izay ianao tsy miova amin'izay ianao halleloia izany mahatonga antsika tonga eto androany ry havana malala faly Andriamanitra mahitanao eto faly Andriamanitra mahitanao mbola mitady azy fa za mino fa ianao koa faly satria mbola afaka mitady an'Andriamanitra ianao mbola any foana ny fatoan'ny sainao hatramin'izao na dia efa betsaka aza ny zavatra tokony hivezivezen'ny saintsika mbola manana ihany ianao hoe za Andriamanitra ao aminao ny foko dia ao aminao ny saiko hifantoka aminao ny masoko halleloia fa soavana izany raha tonga eto ianao androany mety mandalo ady ianao tsy feran'izany ry havana ny ady dia misy mamaky vaky lalantsafy ty lalantsika ty tsaroky ny nofiny lera vavy anankiray izay nitantarainy tamiko tamin'ny herinandro manao hoe misy rano maloto be mihitsy dia feno fatin'olona eo amin'io rano io rano mavomavo be maloto be dia feno fatin'olona anatin'le rano fa izy afaka mandeha eo ambonin'le rano sady mitondra baiboly izy dia nafinaritra fa tafita tery ampita izy halleloia dikainy fotsiny le fatin'olona sy le rano maloto fa izy tafita tsara tery ampita tery nitrotro an'iny baibolin'iny izy dia tafita soma tsara izany ange ny fiainantsika eto e nampahery azy any teny manao hoe tena fiainantsika amin'izao mihitsy izany raha vavy mandeha eto ambonina rano maloto sika ny fahotana miendika manenika ty tany ty ny fahotana maloto zao tontolo zao ry havana maloto fahotana ty zao tontolo zao ity feno fahafatesana eto feno fatiny tsirary eto fatiny tsangana daholo ny hitatsika eto zara raha mahita olona tena velona ianao velona fanahy mandeha eny an-dalana eny fa fatin'olona mikararany eto amin'ity zao tontolo zao ty ary tsara ho fantatrao izany voadidina fatengentsika io e fa ny zavatra mahafinaritra dia izao ianao afaka mandeha eo ambonin'ireo ianao tsy lavo tsy mba anisan'ireo faty izay mitsirara ao anatin'io rano maloto io fa mandeha ianao satria nahoana satria ianao manana tenin'Andriamanitra eny aminao eny satria ianao misy tenin'Andriamanitra eny aminao eny ao anatin'ny fonao ao eo amin'ny fiainanao dia velona ny tenin'Andriamanitra inona ahafahanao manitsaka inona ahafahanao mandeha eto amin'ity zao tontolo zao izay maloto feno faty ity ry havana za androany dia teny amintsika raha tonga eto ianao androany tenin'Andriamanitra ny ahatongavanao eto tenin'Andriamanitra ny milaza aminao miankofa amin'ny andro sabata dia tonga eto ianao ary izany teny izany ohatra ny teny kely anankiray izany ohatra ny didy faefatra fotsiny izany fa ny vokatra izany eo amin'ny fiainanao tsy takatry ny sainao ny vokatra izany eo aminao ahafahanao mandingana ity zao tontolo zao ity ahafahanao mamaky
azonao atao tsara ny manitsaka an'io satria ianao maniny mankatoy ianao satria ianao velona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Fitiavana an'Andriamanitra ange nahatongavanao eto ary fantany ange zany fantany nefa tia azy ianao raha tsy tia azy ianao tsy afaka ho tonga eny. Raha tsy tia azy ianao io telefoninao io ravana malala afaka avadika eo kely fotsiny io dia agorisanao io dia mahita zavatra be dia be mahalianao ianao afaka mijery zavatra hafa mihitsy ianao tsisy mandraranao amin'izany. Fa sao fitiavana nahatongavanao eto tianao fotsiny manaraka fotoam-bavaka dia mijanona eto ianao ajanonao eo amin'ny fandalan'io ny telefoninao dia miala mivavakentsika na dia en ligne azy satria tianao Andriamanitra. Alleluia. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao fotsiny ny zavatra teneninao androany. Manatona anao azy Jesosy, manatona anao ny foko Jesosy. Ianao malala fa tianao ianao malala fa mamiko ianao malala Jesosy fa tsisy atakalo anao zany. Sotranao zay Jehovah-Andriamanitra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy. Lehibe ny fitiavanao ary tsy takatry ny saina. Lehibe ny famindramponao ary tsy hainay faritana. Lehibe izay rehetra nataonao tsy vitanay ny mitanisana zany. Fa ny zavatra ataonay androany Jehovah-Andriamanitra tonga eto fotsiny izay iseho eto anatrianao. Ny fisehoana eto Jesosy, ny fisehoana eto dia tianay idika eo anatrianao fa tianay ianao Jesosy. Tonga eto fotsiny izay androany tianay ho Marianao manokana. Tonga eto fotsiny izay androany Jesosy tianay ho voamariky fa fitiavananao nahatongavana eto androany. Sotranao ny amin'ireto olona izay tonga eto no tahinao ara-pahasalamana, no tahinao ara-piainana, afaka mbola manaraka fandaharana, no tahinao eny hatramin'ny na dia ny connexion aza Jesosy eo. Betsaka ange ny olona Andriamanitra tsy manana na dia connexion ahafahana manaraka fotoam-bavaka fa isaoranay ny anaranao zany. Fa nomenao anay ny connexion ahafahanay mifampahely androany. Nomenao anay ny etaeta, nomenao anay ny faniriana, nomenao anay ny fitiavana ahafahanay tonga eto tongotra hiandrandra ny lanitra izay androany. Tsy jery aty tany ity izay androany fa hibanjina anao izay. Betsaka ny zavatra tokony ho hitanay eto, betsaka ny zavatra ezahana ampahitana ny masonay eto amin'ity tany ity. Fa izay tsy hijery an'izany, fa izay hijery anao Andriamanitra, hitodika aminao izay Jesosy eo. Ary ny androandroany tena tokanay mihitsy hamilinay ny sainay sy ny fonay, ny masonay sy ny aminay manontolo hitodika aminao Jehovah-Andriamanitra. Teranao a Jesosy, voninahitra aneo anao, ny tera sy ny haja aneo anao. Alleluia. Anandratra anao zahay amin'ny fonay rehetra. Sotra Jesosy. Satria teny androany anandratra anao a Jesosy. Asandratroavo ny anaranao. Asandratroavo ny anaranao fanjakako ary isaorana mandrakizay eny ny anaranao. Alleluia. Jesosy anjara lova eto antany sy ratizay anao. Ani ianao irery no any tompontomponyo. Amen. Anandratra izay Jesosy eo. Ny foko feno fitiavana tolotra anao androany. Feno fitiavana tolotra anao. Tefe Anguari tu pai ti tuanao. Anguari tu pai ti
fitiavana ny fantatro Tiavana manolotraina fitiavana manolotra Tiavana wa Jesosy isaorana mandraky izay iana Alleluia Nutulurana fitiavana Tiavana marina Tiavana marina mandraky izay Ay nanna fuinao Nuna fuina utakalo ni tena quizai leluka Le patupustumpena Tupuni tupiana Nanamna Tauni panrana la paniraina Kanefa sana kahalala Sadi mamini Nidna titiana Dinili na tetiana Niseda papatesana Nisuri satu fameluaku Amen Misy Jesosy nisolona oeto ry havana malala. Misy Jesosy efa nanolo-tena manao eto. Halleluja. Misy Jesosy efa niaritra ny maty mba hampavonjy anao eto. Matiantika ianao raha mbola ho faty. Matiantika ianao raha mbola ho very. Matiantika ianao ry havana. Lefa tumpuni tumpianao Nandauni la paniraina Kanefa sana kamalala. Sana kamalala Amen. Nidna titiana. Idina Senda tetiana papatesana Niseda misera. papatesana Suru famelua. Nisuri satu fameluaku Jesusyo Ny foko feno fitiavana tolotrana Ary tove Haguar tumpo. Amboary tompoary titoana En fantasy. Fantatro Tiavana manolotraina no tiavana wa. Fitiavana manolotray Fitiavana hoa Jesosy isaorana mandraky izay iana Halleluja. Atolory a Jesosy ny fitiavanao ry havana malala. A Jesosy efa nanolotra azany ho anao. Ny a Jesosy ny fitiavana natolony anao. Tsy fitiavana hatreo amin'ny ahitanao sakafo. Tsy fitiavana hatreo amin'ny ahitanao trano itoerana na hitafianao. Fa fitiavana havonjy anao mandrakizay. Fitiavana tonga anao any an-danitra nanolorana ny tenany anao. Raha teny taminao izy aza matahotra dia satria efa nentiny ny tahotra. Efa nentiny teo amin'ny any Sijaliana ny tahotra ao. Raha teny taminao izy aza manahy dia satria efa nentiny teo amin'ny any Sijaliana ny fanahinao rehetra ry havana. Halleluja. Raha miteny taminao izy hoe tsy ho faty ianao fa ho velona dia satria efa maty izy ho anao. Raha miteny taminao izy hoe fiadanako no omeko anareo. Tsy hain'izao tontolo izao omeny zany fa omeko. Dia satria efa nijaly teo amin'ny toeranao izy dia efa nisoloa ny fiadanana ny fahorianao. Ry havana malala. Zay dia mbola teteny aminao foana. Tsisy tokony hampatahotra anao raha miaraka amin'ny Jesosy ianao. Ny mahatonga anao matahotra, mahatonga anao mbola be fanahiny, ny mahatonga anao ry havana malala mbola miorooro dia satria mbola tsy tena matoky an'Andriamanitra ianao.
mbola tsy tena fantatra hoe inona marina na fony Jesosy ho anao e. Mbola tsy tena fantatra ao hoe inona zavatra efa nomeny Jesosy anao. Ohatra mbola tsy sa tena matoky zany ianao. Ohatra mbola tsy sa tena mametraka ny fitokiana ho zany ianao. Ry havana, tianao Jesosy. Ninona zavatra tonga eo aminao androany? Ninona zavatra mianjady aminao androany? Tian'Andriamanitra ampitodika anao fotsiny io. Tian'Andriamanitra ampiverina anao io. Tian'Andriamanitra ampisaina anao io. Ry havana, tian'Andriamanitra anehoana voninahiny aminao io. Tianao ange Jesosy. Sao dia adininao zany. Sao tsika androany hivavaka. Hitentsika hoe Jesosy aho, omeko anao ny adiko, omeko anao ny foko, omeko anao ny amiko rehetrarehetra mihitsy. Fa Jesosy raha nolonanao an'izany tsy adatsanao izy. Jesosy tsy leo anao. Jesosy afaka mitondra anao eo amin'ny toerana anankiray. Ry havana malala, toerana tsy mbola hitanao, tsy afaka hitondrany izanao, fa afaka hitondrany anao. Ary ao anatin'ity fotoam-bavaka ity, zany no nanatonantsika fotoam-bavaka ohatr'izao. Zany no narahantsika fotoam-bavaka, ahafahan'Andriamanitra mitarika ny fanahinao. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ao anatin'ny fotoam-bavaka no ahafahan'Andriamanitra mampitsahatra ny fanahintsika. Ry havana malala, aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao fa andaontsika anaiky. Andaontsika androany anaiky. Ny antson'Andriamanitra izay tonga eo amintsika. Otatsika izany eo amin'ny finahitra izany. Nandray ianao mety misy latrapo ianao. Nandray ianao mety misy alahelo. Nandray ianao mety misy falahina. Aza ataonao mampagoragoraka anao zany. Fa ny antson'Andriamanitra aminao androany natao tonga ao anatin'ny fonao. Halleluja. Misy latrapo nazopa urinanau lalana tsy maintsy lalovatsika zany. Lalana tsy maintsy fena amin'izany ianao. Tsy maintsy amboarina ianao. Andeha mavesatra. Sanaritsika ny finoantsika. Nany finona omaivana aminao. Rehefa Jesosy nampisinao. Maro no mivavaka ho anao ane. Zay efa niaram-paorina. Iray no nitokiny. Jesosy zay tsy mandao. Zay tsy mandao. Mampodiny aizina. Hallelujah.
Famitsika rehetra andrano namaly ny antsin'Andriamanitra. Rehefa tonga eto ihany ianao dia teneny mandaiky azy Jesosy. Alleluia. Jery anao foana Andriamanitra. Jery angatinao ny masin'Andriamanitra hainy zavatra rehetra tsy takatry ny sainao izy. Andriamanitra manatsotra tanana aminao. Ny zavatra andrasany aminao fotsiny androany dia ianao manaiky. Io manaiky ny antsin'Andriamanitra io foana ny mahatonga ny olona ravana tsy mety tafavoaka. Tsy mety tafavoaka. Miantso an'Andriamanitra fotsiny fa tsy mety miaino an'Andriamanitra. Araka ny tongirantsika teo hoe matetika na sambana ianao ny ara-pitsapana toy izao dia aoka zava-tsara fa misy tiany ambara ao. Andriamanitra te hiteny aminao. Tamin'ny alalan'ny teny nafahan'Andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainan'ny olona. Nafahan'Andriamanitra ny asa. Na dia namorona ty izao tontolo izao ity aza. Na dia nanao ny asany aza mbola ny teniny. Tsy afaka hanao ninina aminao Andriamanitra raha tsy hainao azy ianao. Ny tenin'Andriamanitra ny afaka manangana ny fiainanao. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra afaka hanafaka anao. Ny tenin'Andriamanitra nanoro ny lalanao. Raha tsy misy tenin'Andriamanitra ny fiainanao dia ny lalany afitan'ny olona ihany no hitanao. Tsy ahita zavatra hafa mihitsy ianao. Zay torohevitry ny olona ihany no hitanao. Raha mitenena amin'ny Facebook ianao zamana na olona hitarainany ianao dia misy olona manoro hevitra anao. Fa mijanona treo ihany ny fahalalanao. Fa Andriamanitra ry havana malala. Amin'ny alalan'ny teniny izy. Tsy torohevitry ny olona no andehananao. Tsy hevitry ny olona no iainanao. Fa hevitr'Andriamanitra ry havana malala. Androany andaotsika hiteny hoe Jesosy za manaiky anao anaiky anao amin'izay misy olona efa tokony anaiky an'Andriamanitra eto fa mbola misalasala foana. Misy olona efa tena tokony hiteny mihitsy eto hoe eny mbola tsy mety manaiky tsara. Fa miandry an'izay any aminao Andriamanitra androany. Miandry an'izay any aminao Andriamanitra androany. Alleluia. Dia tsika afaka hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia miteny hoe Jesosy io anaiky amin'izay anaiky amin'izay Andriamanitra. Tsy salasala Andriamanitra. Fa raha izay zavatra tianao ataoko dia ataoko. Alleluia. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy Sabi yansika jale Jesosy Nitera tanatong fuka sa'yo Keno ko sa jale tenwe Adiaman sa utera wana tang funay kusina no tiang kamay sa'yo Itu
Mivadimbavaka ao zany izany androany. Nitoera ao anatiko ianao Jesosy. Tsy vitanao no mikontrôle an'io fo kelinao io saina kelinao io. Fa mila l'Andriamanitra io ravana malala. Mila l'Andriamanitra io. Olona samy manana fo saina daholo ny olona lava eto amin'ity zao tontolo izao ity. Manana saina afaka mandinika daholo. Fa lavo. Satria tsy ny sain'ny olona no mitondra ny olona. Ho any amin'ny fahafahana. Tsy ny sain'ny olona no mitondra ny olona ho any an-danitra. Tsy ny sain'ny olona na ny fahalalan'ny olona no mitondra ny olona. Ry havana malala, ahafantatra ny zava-miafina. Tsy misy afa-tsy ny fanamasina miditra ao anatin'ny olona ihany. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra miditra ao anatin'ny olona. No ahafahan'ny olona mahafantatra ny lalana tena tokony alehany. Lavo avokoa amin'izao fotoana izao na ny manam-pahaizana, ny siantifika, ny olona nianatra, ny olona ambony, nandalo rondo tamin'ny fianarana nandritra ny fiainany. Zavatra kely fotsiny dia mahalavo azy. Tsy fantany fa io zavatra io ohatrany kely, fa misy zava-miafina fonosiny io. Fa tsika ohatran'ny olona vavy izany. Ohatran'ny olona tsy tena tonga taiza. Tsy tena afaka nandalo rondobe tamin'ny fianarana. Betsaka ny zavatra tsy fantatritsika. Ny composition an'izao tsy haitsika. Fa ny magaga mahafantatritsika inona ny zavatra fonosin'ny zavatra anankiray. Makaiza ny lalan'ny olona anankiray raha tia ny lalana fidiny. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra miditra ao anatinao ny ahafahanao ry havana malala. Mamantatra ny alehanao. Voafitaka foana ny olona na manana inona na manana inona. Fa afaka tsy voafitaka ny olona raha manana an'Andriamanitra. Afaka mivavaka mihitsy anao anatin'izany feokiry zany. Dia miteny ianao androany fanamasonao midira ato anatiko. Fa raha itsika sady efa tsy ahoany indray dia mbola tsisy fanamasina. Raha tsika sady efa tsy lasa lavitra tamin'ininy indray dia mbola tsy manana an'Andriamanitra. Tsy misy fanamasina ao anatinao dia very ianao. Ry havana malala, mivavaha ianao androany dia teneno. Midira Jesosy ato anatiko. Midira Jesosy ato anatiko. Fa milanao ahako. Milanao ah Jesosy ah. Men Jesosy. Siangataka iany amin'Andriamanitra androany. Rehetra nomena hery dia tonga zanak'Andriamanitra. Halleluja, dia izay mino ny anarany. Amen.
Jesosy. Hanafy atsika ny herin'ny Andriamanitra. Mila herin'Andriamanitra manafy atsika ry havana malala. Tsika rehetrarehetra ireo dia any amin'ny toerana misy atsika rehetrarehetra any nitsapa mihitsy ankehitriny hoe zanak'ondreo voan'ny ambodi. Ary Jesosy efa niteny atsika an'izany. Efa nampioman'i Jesosy tsika efa nisy fotoana ry havana nieritreritra hoe Jesosy raha mba azonay atao mantsy raha mba azonay atao ny miaraka mifanatona daholo dia mipetraka amina toerana anankiray. Eo daholo izay Jesosy. Eo daholo ny groupe izay maharesy. Alleluia. Eto daholo tsika dia mba maherihery kokoa satria mitambatra ny hery, miara mivavaka, miara mirehatra, miara mitolona. Ry havana malala, izany efa teteny aminao. Na dia tsy izany aza, na dia ianao rery aza, araka ny teninay mivady nisy fotoana nanao publication zay indray taona dia niteny hoe na ianao rery aza sisany miazakazaka dia miazakazaka, na ianao rery aza sisany mijoro dia mijoro, na dia ianao rery aza sisany havana tsy maninona izany. Ny mpianatra rehefa lafy Jesosy tsisy be dia be tsony. Ry havana malala, fanjoro izy na dia zareo rery aza sisa. Izay te hampahery anao androany. Misaoran'Andriamanitra ianao mbola afaka mampahery anao izy atao anatin'ny fandaharana. Farasanantsika ho avy ny fotoana tsy afaka hifampahery ohatr'izao tsika dia mbola averinay foana ny teninay aminao. Mijoro ianao, ny tenanao jerena, aza mijery ny hafa ianao, ny fanahinao jerena, fa mila mibanjina ny fanahinao ianao izao fa raha tsy izany ianao very, raha tsy izany ianao lavo. Dia aza matahotra ianao ry havana malala, aza matahotra ianao fa tsy mba azo boboka ny ateranao, tsy azo boboka ny ateranao. Amini Sofia, Dani.
raha olombelona no miteny aminay aza matahotra ianao dia na iny olona iny koa ary mbola hatahotra ary mbola handahoanao mihitsy iny fa Andriamanitra no miteny aminao ry havana malala. Jesosy ingeny havana no miteny azany aza matahotra, teny misy fahefana, teny misy hery. Alleluia. Miteny aminao hoe aza matahotra ianao. Ino zao momba nareo mandraka niva mara-patonga ny fatapela zao toy zao. Sotra Jesosy. Enao ve tsy matsapa fa momba anao Jesosy rehefa rehefa na tena tsapako zany, tena iainanay zany. Zany mahatonga anay tsy manana tahotra ninnininy, tsy mataho maty, satria izay manana antoka fa momba anay ny Andriamanitray. Izay manana antoka fa Jesosy nay no efa miteny fa momba anay mandrakariva izy. Matoa Jesosy miteny hoe momba antsika mandrakariva dia satria mandrakariva tsika manam-pahavalo, mandrakariva tsika mila ombana, mandrakariva tsika mila iarahana, mandrakariva tsika mila arovana. Fantatry Jesosy fa tsy sandra anankiray ka tsy hananantsika reto fahavalo ry havana malala. Mandrakariva fa ao anatin'ny fotoana rehetra hanananao fahavalo mihitsy. Eo Andriamanitra no momba anao, eo Jesosy nefa eo foana koa izy. Alleluia. Ohatrany tehiteny Jesosy hoe ny fahavalo eo foana, fa koa eo foana. Inona no mahatonga antsika matahotra? Inona mahatonga antsika miorooro? Inona mahatonga antsika manana fanahiny? Tsy mahatoky ny tenin'Andriamanitra ve tsika ry havana malala? Za androany tehiteny aminao aho, mbola verina aminao indray, mbola verina aminao indray fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fahorimbe no idirantsika ny lanitra. Amin'ny fahorimbe satria izay ny zava-misy eto. Fa matoko tsika tafiditra dia satria tsika nandresy. Halleluja. Nisy fandresena efa nibatainao teto dia izay ianao vao tafiditra any. Ary tsy ianao ny niady fa Jehovah ny niady ho anao. Tsy tsika no niatrika fahavalo fa Andriamanitra nijoro teo alohantsika. Dia maherezy ianao. Misy aminareo any amin'ny toerana rehetrarehetrany, nareo any amin'ny tany Arabo, nareo any Chine, any amin'ny toerana rehetrany efa tena miatrika ady mafy amin'izao fotoana izao. Ry havana, ekena tsika rehetra miara-manaiky fa tsy mora eo. Fa tsika rehetra koa nefa miara-manaiky fa voan'izay rehetra tena mijoro dia mahagaga. Fa misy hery miakatra izany any anatinao any. Ohatrany arakaraka ny mahamafy ny pression no mahatonga anao ihany koa miteny hoe zako ijoro. Alleluia. Zay ijoro. Satria tsy ianao fa Andriamanitra mihitsy mametraka an'izany ao anatinao ao. Tianao ange Jesosy, tsy fono very ianao, tsy fono lavo ianao, tsy fono anisan'ny olona manenina ianao ry havana hoe manivavaka ihany nefa sanatria very, manivavaka ihany nefa sanatria very maina ny ezaka natao. Atsika androany teny Jesosy tehirizo aho, tehirizo mandra-piavinao zay Jesosy, tehirizo mandra-piavinao zay Jesosy.
fa ho any an-danitro zao dianay zao, ho any an-danitro zao dianay zao. Halleloia. Fitahira amin'izany hoe pasony azy Jesosy. Tsy moramora ny lalàna miakatra any an-danitra ary tetena miteza toy izao fa vitanao io. Halleloia. Kami ambena fatamkan lera sinirangau Mura-mura nilalangan cara tewa Sikian gani tontan tan malamaya Betian zera Ratsinga-singa Betulera Ratsinga-ketsa Kami ambena fatamkan lera sinirangau Kami
Halleluja. Hitazona antsika ny tanan'Andriamanitra raha manaiky ho tantanantsika. Raha manaiky ho tazomintsika dia tena hitazona antsika izy. Fotoana tena fitazoman'Andriamanitra anao mihitsy izao. Halleluja. Tsy izao fotoana motsorana ianao. Tsy izao fotoana alariana ianao. Vao mitady ho kivikivy ianao izao tonga dia tanengana izy mampahery ianao. Halleluja. Ampidirina hatrany anaty nofy any mihitsy ny fampaherezana anao, hatrany anaty fahitana any, hatrany anatina kasika isan-karazany. Izany izao ny zavatra tokony iainanao izany. Tena renao mihitsy Andriamanitra mampahery anao amin'ny fomba rehetra. Tsy avelan'ny kivikivy izany mihitsy ianao. Ohatra vao mitady heritreritra zavatra hafa ianao tonga dia eo ihany izy dia mampahery. Halleluja. Izany angeny Andriamanitsika nefany. Ary raha tsy nataony an'izany ianao eo efa lavo ianao. Efa kivy ianao. Efa resy ianao. Fa Andriamanitra tena mampahery antsika. Halleluja. Tena mampahery. Tena mampahery Jesosy ilay hafanahy. Izany ny zavatra iainako dia zaraiko aminao. Zavatra iainako izany. Halleluja. Vao misy fotoana ianao ohatrany tsy kivy moa e. Tsika angamory havana kivy manahoana. Tsika tsy kivy izany. Tsy reraka akory azy. Fa ampahitany fotsiny ianao hoe mombanao izy. Ampahitany fotsiny ianao hoe eo akaikinao eo izy. Halleluja. Ataony tsapanao mihitsy hoe tsy manary ianao izany izy. Halleluja. Izany angeny Andriamanitra ivavantsika ny havana malala amin'ny fotoana rehetra. Ary izany mahatonga anay miteny anao foana hoe eto manaraka anao ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza sarahana aminao izany Jesosy. Fa amin'ny fotoana ianao tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy mahatsapa an'izany ianao. Ozy izy lera vavy izay hoe zaho ozy izy teto aho vao nahatsapa an'izany hoe tena tapitapika eo dia tonga dia toritory fo. Dia latsatra amin'ny maso. Dia mitomany dia deran'Andriamanitra. Dia tia be an'i Jesosy izany fotsiny. Satria nahoana tsy hoe teto. Tsy hoe ny fandarana andramoka izy ao, tsy izany. Fa ilay fanamasina tenanao, nanomboka niditra tao anatina fahamasinana ianao, nanomboka nitazona ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, dia rariny ianao raha mahatsapa an'izany. Satria Andriamanitra tsy miala eo aminao intsony. Dia eo foana izy. Isaky ny indray mpimaso ny ten'Andriamanitra no andemako azy. Halleluja. Izany angeny havana mahatonga andry Paoly tsy mety mamoy fo mihitsy. Efa impiry maty, impiry voavy. Tsy haiko intsony. Voakapoka 40. Mbola betsaka noho ny Jesosy ny kapoka anazo amin'ny Paoly. Vaky sambo, tsy haiko intsony impiry. Migadra voatola-bato. Fa tsy mety kivy mihitsy. Tsy mety mamoy fo mihitsy. Satria nahoana? Satria ny fanatrehan'Andriamanitra entiny hatrany anaty fonja. Entiny hatrany ambony sambo. Entiny any amin'ny toerana rehetra izay alehany. Dia vao misy zavatra mahazo azy. Le zavatra mahazo azy. Fa izy mahery. Tsy izy tsony io. Fa Andriamanitra efa ao anatiny. Ary ny teny mihitsy izy hoe tsy za tsony ny velona ozy izy. Fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izany ny kristianina tena hiakatra any an-danitra izany. Raha mbola tsy izany ny fiainanao dia dinio kely androany. Dinio kely androany. Somary mipetraka kely ianao dia dinio hoe za izany Jesosy ohatry tsy mbola miaina zavatra ohatry izany mihitsy. Ry havana malala. Fa tokony iainan'izany ianao amin'izao andro faran'izao. Tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy. Halleluja. Ataontsika tila anankiray mahafinaritra ity androany. Ozy izy Paoly hoe
iza no asaraka amin'ny fitiavany Kristy ozy izy fahatrana fa fitanjahana fa fahoriana fa enina dia ny fahafatesana aza ozy Paoly ry afana tsy mahasaraka amin'ny fitiavany Kristy. Doko tsika andrano mba iran'izany. Alleluia. Mba hiteniko tsika andrano ianao Jesosy natiny velomako. Alleluia. Dia tsika anao voady andrano. Amanaparana tsika ny fiangofana hiditra anaty fiderantsika rehefa aveo a. Fa tsika fotsika rehetra. Kristy. Antony avelomako. Antony avelomako. Kami fahafatesana no azahoako tombony. Zay sady miran'izany, zay sady miran'izany. Amin'izao fiainana. Halleluia. Izao ihany no anatenako azy dia mantra indrindra. Fa Kristy no antony avelomako. Kami fahafatesana no azahoako tombony. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenako azy dia mantra indrindra. Halleluia. Fanaty alefonazany no fokosiny foko dia mbola vatolambiny fokosy atsarako. Atsarako mandraky izay ianao andriama anitro. Fa mamiko ny elany lana. Fanaty alefonazany no fokosiny foko dia mbola vatolambiny fokosy atsarako. Atsarako mandraky izay ianao andriama anitro. Fa mamiko ny elany lana. Halleluia. Ny olona manam-pasahiana ihany ny samy iran'izany. Betsaka manko ny miteny fa vitsy ny tena matateraka. Betsaka no miteny Jesosy afoiko anao ny haiko. Fa vitsy ihany ny tena matateraka. Voatenenina fotsiny hoe tsy mahazo manao an'izao dia marimarina amin'izay hoe tsy zahany kosa io Jesosy ohatra ny tsy zahany kosa aloha io fa ianao moa fahasoavana Jesosy io. Ianao moa Jesosy mamindra fo ao. Mbola tsy fahafatesana akory ny tonga eo am-bavahady. Mbola tsy basy akory no mitohaka amin'ny tenda sy amin'ny firifana. Dia tonga dia manovaingana. Tsisy azany Jesosy fa ohatrany tsy zany kosa. Ovaina ry havana malala. Zay aloha ry havana dia tena dradradradrainay maneran-tany. Fa ny anay zay dia manolotra ny ainay zay ho an'i Jesosy. Raha tsy maintsy ho faty ihany zay dia alohanay maty ho an'i Jesosy ry havana. Ho faty daholo ihany aleo ry havana maty ho an'i Jesosy. Fantatrao ny toerana misy anao. Ary ny olona ohatr'izany anefa dia ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe izay rehetra mahafoinay ny amiko izy no ahazo azy. Fa izay rehetra miaro ny ainy no ny amiko dia avery azy. Ary izany tsy takatry ny olona. Fa raha mahatakatra an'izany ianao
dia jereo angenao hoe arakaraky ny tenenanao zany hoe Jesosy na ho faty aza dia za hijoro nga ianao maty maniny ianao zao. Halleloia. Ianao ary ampifaliana, ianao ary anaovana fahagagana, ianao ary omena tahina Andriamanitra, tsisy tsy omena ianao. Halleloia. Fa zany tsy fantatry ny olona zany. Ny Andriamanitsika ary avan'Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Zao ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany a. Idirantsika ao anatin'ny federaly izy ty a. Misy raha vavy izay traroko amin'izy ty a. Raha vavy tsy ramboara-miaina angamba ohatry ny ty biantiry ty a. Da ataontsika izy ty. Ao ary ataontsika. Hiditra anaty federalintsika tsy maintsy tonga an-danitra. Jesosy ao misotrana anisany andomalanitra kahamne kurete mantukwanao Jesosy ao namura no sarantany lalana diady naty mantsy tonga an-danitra Jesosy ao misotrana namonjenao ahy fa tsy meny foko ny faleko satria anisany andovany lanitra Jesosy ao namora no sarotrany lalana diady naty mantsy tonga an-danitra tsy maintsy vavambiano tsy maintsy tonga an-danitra tsy maintsy nitsakany la Jerusalema vavany totro tsy maintsy vavambiano tsy maintsy oetapenga sosy pene tsy maintsy anamini ora lasiana vavy qua Jerusalema vavaova tsy maintsy vavambiano tsy maintsy tonga an-danitra tsy maintsy nitsakany la Jerusalema vavany totro hiditra zokotsika ao amin'ny groupe a. tsy vavambiano Iderana Andriamanitsika. tsy oetapenga sosy pene tsy maintsy anamini ora lasiana vavy qua Jerusalema vavaova rendrarendra sy filana maro misariky isan'andro mitady andavo mety voko dia tsy mitsatra mitondra ireo fankampalay tsy fantany fany foko sy ny saiko tsy ampiantsony fa any ambony any tsy amitsiko nahatakanoka ny zava-mandalo famonjenefa azoko rendrarendra sy filana maro misariky isan'andro mitady andavo mety voko dia tsy mitsatra mitondra ireo fankampalay tsy fantany fany foko sy ny saiko tsy ampiantsony fa any ambony any tsy amitsiko nahatakanoka ny zava-mandalo famonjenefa azoko tsy maintsy vavambiano tsy maintsy tonga an-danitra tsy maintsy nitsakany la Jerusalema vavany totro Nasiantsika mbola misy ao amin'ny zoom rehefa aveo a. Iderana Andriamanitsika. oetapenga sosy pene Halleluia. tsy maintsy anamini ora lasiana vavy qua Jerusalema vavaova tsy maintsy vavambiano tsy maintsy tonga an-danitra tsy maintsy nitsakany la Jerusalema vavany totro tsy maintsy vavambiano tsy maintsy oetapenga sosy pene tsy maintsy anamini ora lasiana vavy qua Jerusalema vavaova tsy maintsy anamini ora lasiana vavy qua Jerusalema vavaova
Halleluja. Tsy maintsy tonga any an-danitra tsika tsy hanao forcer ny lanitra akory fa miezaka tsika ravana miezaka tsika amin'ny fomba rehetra mba hidirantsika. Halleluja. Matantoko tsika raha mba nihazakazaka ihany efa tsy tonga dia matantoko tsika ravana malala fa raha hiazakazaka ihany ianao dia aleo tonga hatramin'ny farany, aleo tonga satria amin'izay fotoan'izay ianao tena hitanao mihitsy ny tsiro ny hazakazaka vitanao. Amin'izay fotoan'izay tena osy izy ianao hoe soa ihany afa reraka, soa ihany afa namafy be dia be dia mijinja ianao. Halleluja. Hideran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao hanao fiderana vitsivitsitsika amin'ity androany ity dia miandry kely fotsiny tsika satria mba hiala hiderantsika eto indray ny ao amin'ny groupe izay maresy dia mbola miditra zoom kely vetivety isika vetivety kely fotsiny dia amin'izay miara mideran'Andriamanitra dia mifankahita etontsika androany sady mampahela antsika koa ngely mba mifankahita kely ry havana malala. Halleluja. Reo daholo ny ankizy efa tafiditra ato amin'izay maresy hideran'Andriamanitra ary tsika ndao ary nao fiderana vitsivitsika ndao ary
toka kely. Alleluia. Avany say malotsika eo Oh, alleluia. Borgo, anabao selina. Alleluia. Anabao selina. Alleluia. Misasa Jesus. Yawa tukatanna yawa. Apa kan sarna refitia. Ai. Aleluia. Atia tua, haleluia. Satra tsika rehetra miara-metana, mino zay fa nareo koa ny tokantrano any miara-mifaly sy miara-mideran'Andriamanitra aminay anafaka ny fatorana amany gadra via, alleluia, amany blokazo ny fiderana zay ataonao io ataonao an'Andriamanitra, alleluia. Tahiny tompotsika rehetrarehetra. Eo ihany tsika. Alefatsika tia anankiray ty dia aorian'ny tiry ty dia mangataka hira indray tsika. Rehefa avy eo. Mangataka hira indray mijery rehefa avy nareo mijery mangataka hira, tsy mbola zao aloha satria vao zao hitanay tsy hitanay lasa lary ambony be ary. Rehefa avy eo dia misy hira anankiroa afaka mangataka hira roa nareo ataotsika indray. Tawary. Eo ary lasitsika. Eo ary. Lasa kely azafady indrindra. Lasa aloha fa tsy izy iny. Ndra lasa karaoke kely izy dia lasa sandray mihira. Atombokontsika ao amin'zareo ambany ao ny dia eto Lasa aloha vetivety azafady. Sady miaraba ny Jany Larisa tsika Zay afaka ketana moa Jany. Rehefa venao mangataka hira dia atao malakilaky amizay tsy sao dia taraiky amizay atao amizay. Tsy mahita ahoana moa raha anabavy mamy sy randry, anabavy mamy soa, hoe tsy mahita sary. Tsy mahita sary sa? Eo ary. Fitisy finoana, kartisy finaina. Rehefa ny États-Unis zao manokatra ny fiderana. Afaka mandroso koa le anyarina mandia. Alleluia. Baratsika bara velomno arefa le iranao
atao fotoniny tena marina tsara fa tamin'ny mantsy tsy hitantsika tamin'ny heriny a dia iny rehefa tsy mety androany avirena rehefa keza eo azy ala io any Chine miaraka amin'ny fitsiky siptadon eo azy raha kapana publicité ana dentifrice azadino raha mani aza any Chine eo azy Alléluia. Tsy haiko nefa kakana mena amboaratsika le titre. Le titre an'le hira. Zakafo ty teo le tiako be iny efa nandeha kosa e. Efa nandeha le tiany zy zavitsy. Mamtina Salam 23 ve titre an'le hira raha nabavy io ve le izy aso jerena jesosy an-trano ve na elona tena tsara ataontsika ira metsiketsika na elona any a tsika ira fiderana raha mety so dia io ito zany io mihitsy zany ndrasy soary gay etsiketsika hita ry izy anabavy amboaratsika ira vaovao be ndao ary za so tao anatin'le daba ty ina fomba tenena am'zany za so tao anatin'le daba ty aza bao tianao tenenina raha mavitsiny ambaranelona Yavare, ai tu camina via lato. Timba misi atauraku ya haizi numitunda haye haki machunu anjiaku Mamelu melu na bitana ibise bitani kaya wamelala famarinani kana mamakinga tupapatisa nasa tesia tauchani luza faya nonwa Selo manupia jiake Timba misi atauraku Maravilla, Depende ovviamente che dirai
Izy sanatry ny seza fiandrianana mitery milazy miery miady bazy mandrakizay haleluya mamilatra latavatra imaso famako ary manosotra diriako ny kapokako feno de feno fa soamana sy famindraponiaina be mihitsy izy voaingana kely zany ny tao a sohatra ny anavady amboaratsikisika tao anatin'izay iry zay a de maromaro moa ny ankizy nangatakely teo fa de izy am'ireo moa zany zao no atao a na ela ve ohatry ny angatakizy teo fa ozy tsika hoe soloana metsiketsika de efa nandefa ve izy efa nandefa ve na el sa ndaso aloha mbola mitady commentaire misy raha io Tisiana angataka ka ina ela manko talohany de zay raha tonga nanteny hoe raha nanolo an'le hira izy a de ny hira nataontsika raha ana satria izy nandefa alofa le hira fotsiny hoe misy problème en connexion ozy izy na elle davar to de irany Tisiana aloha nataontsika androany na elle izy izy teo ina moa le hira teo VHF ina le VHF Tisia le narefatsika iny any le ho avy tsy ho elany e Jesosy no iny ndray ny atao e any ndao are izy izay andraso ordinateur ty de ordinateur ty de iantoritentsika rehefa feo alleluia za mialitsika rehetrarehetra fa iantoritentsika rehefa ohatry zao tsika de sady miresadresaka fa eto fiainam-pianakaviana eto tena fety-pianakaviana eto de eto tsika miara-mifaly rehefa fotoana andro ndao ary lasaritsika Tisia Uavinyando
rehetra nahatra tata parady zay fiderana sy angofan'izay dia mino fa naheritsika rehetra amin'ny alondray tsika miaraketo a voninahitra n'Andriamanitra irery ihany a amen. Alleluia. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ray avako malalaka fa indray mahita anareo eto androany a raha tafavorivory lanina eto indray tsika amin'ity androany ity a dia te tenanareo hoe takany mahazatra tsy ho verimaina akory ny fotoananareo lany eto. Alleluia. Fa izy valiny lehibe tokoa raha lasana vavy malala. Andriamanitra mali ny fahafoizanareo ny fotoananareo a ary hotsapainy tananareo ny vokatrany hoe tontolo andro anankiray nandalovana fotoam-bavaka izany. Hivavaka avy hatrany amin'izao fotoana izao a hivavaka avy hatrany ametraka izao fotoana izao ampilatanan'Andriamanitra sa mitsika rehetrarehetra mangataka ny amin'izay misy atsika any hoe za Jesosy a mba maniry itenenanao amin'ity androany ity. Afaka miteny mihitsy anao androany hoe Jesosy a mitenena amiko tena omeo teny a mandalova eto tokantranoko dia amoay teny a. Halleluia. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a ho an'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao zay satria ny amin'ny fahasoavanao a dia indreto indray zay tafavory eto. Tafavory eto a iain'ny feonao, iain'ny afatra avy aminao Andriamanitra. Mitenena Jesosy satria sokafanay mihitsy ny fonay androany, ny varavaran'ny fonay hidiran'ny teninao ary ny teninao any amakivaky indray ny fiainanay manontolo, ny teninao ny amakivaky ny taolanay sy ny nofinay a dia tena hotsapain'ny tananay ny vokatry ny teninao anangana anay a ampahery anay. Misaotra Jesosy a misaotra ny amin'izao fotoana mahavory anay indray eto amin'ity toerana ity. Vao tamin'ny alina izay ny teto nanao alim-bavaka fa tsy reraka izahay satria anao tsy Andriamanitra mandreraka fa ny fionana aminao dia azahoana hery. Ny fionana aminao dia azahoana hitanjaka. Ka na ny ara-panahy Jehovah Andriamanitra na ny ara-nofinay a dia amin'ity androany ity dia ho atsanga ny teninao indray. Dia vorisy satana faritra amin'ny ranonao tsy afaka hitsango ka na dia hiteraray amin'izay afafeto a fa ny toriteny dia ho tonga fiainana ny anatin'ny olona, fiainana be dia be a. Misaotra indrindra Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika hiditra amin'ny tena androany tsika mandolontsika hanao hira anankiray a amin'izao fotoana izao. Fampahezintsika. Tsisy resy tsy miady zany eto a fa miady dia maharesy. Halleluia. Raha mandalo ady ianao a dia miadiva ihany fa efa manina anao ny faharesena. Halleluia. Tsy lafolefona zaho na hoesy tsy niady Za manana anao. Halleluia. Saina mahay ka izay olazaina rampitsy dia hoekeko sary zaho manaikiana. Halleluia. Mandakizay tsy lafolefona zaho na hoesy tsy niady Za manana zaho anao. mananana. Halleluia. Fanolotsaina mahay ka izay olazaina rampitsy dia hoekeko sary zaho manaikiana. Mandakizay
izao nanananawa azy toky matsoty izao Tumbo Sima ukivya Sima ukivya Aurestignadi Aurestignadi Famanananao Famanananao Notressa Para izao Tenere manananawa Azy toky Sotro potsiny Akira mitompinao Tenere tsima ukivya Não destinado Famanananao Sufa manana Jesus tia Palutsaina waay Quando nisso usava maurnete anderagania Zao matukiana Piadi mahai Tupo ora mia boca minha mi usava minha funazziaio Sufa mananana Palutsaina mahai Quando nisso usava maurnete anderagania Zao matukiana Piadi mahai Para izao Nanananawa Azy toky matsoty izao Tombo Tsy mba hokina Nao destinady Fa manananao Para izao nanananawa Azy toky matsoty izao Tombo Tsy mba hokina Nao destinady Fa manananao Para izao nanananawa Azy toky matsoty izao Tombo Tsy mba hokina Nao destinady Fa manananao Nao destinady Fa manananao Nao destinady Fa manananao Alléluia Sotran'Andriamanitra tsy tamin'izany fotoana teo zany mampahery ary dia Andriamanitra ny tsy onona fotsiny fikasiana ny fonao tamin'ireny hira reny fa hiasa eo amin'ny fiainanao ary arak'izany hira zany mihitsy ianao io tsy resy miady fa tsy resy. Halleluia miady foana tsika ary tsika dia fahavalon'ny devoly akaiky. Halleluia dia miady tsy maintsy atrehatsika ary fandresena koa tsy maintsy bataitsika. Halleluia dia mahereza fa tsara aro ianao ary manana mpanolotsaina mahay dia tolon'Andriamanitra saina amin'ny fandresena rehetrarehetra izay mendrika anao araky ny adinao
raha manana ady iray ianao dia anina fandresena roa. Halleloia. Raha manana ady telo ianao anina fandresena enina. Ary raha manana ady isaky ny ao amin'ny ady zany dia misy fandresena foana e. Zay zany ny zavatra tiana tenenina amintsika. Eta iny tompontsika rehetra mahereza. Atsika moa zany dia nisaotra an'Andriamanitra ny fahavitan'ny alom-bavaka kamaly. Halleloia. Nisaotra anareo izay niaraka taminay naharitra teo hatramin'ny alina hatramin'ny ray sasantsika eo vao tafitra teo maly nahafinaritra ny fiarahana. Ary taty amin'ilay taty koa dia nahafinaritra koa ny nanatrehana an'izany mivantana. Dia matoky sy mino koa fa ny sandratra nany atokantrano tany ny anaran'Andriamanitra. Ny feheziny ireny fijona vavolombelona ireny ary vitsy ihany ny afaka nijoro fa manana ianao faniriana ao eo aorianao mba hainao indray. Halleloia. No isan'ny joro vavolombelona fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Izay zavatra tena zava-dehibe eo amin'ny fahalopoan'Andriamanitra ny fijona vavolombelona. Ny fijona vavolombelona dia tahaka ny tsy hoe tahaka ny fa tena toroteny velona ary entina nandraotana ny anaran'Andriamanitra ka dia vita soamantsara izy iny vita mifankasitrahantsika an'Andriamanitra nandritra ny taona 2024 hiarika ny taona vaovao indray tsika. Dia za matoky fa mbola anao mihoatra lavitra nohon'izay efa nataony Andriamanitra satria haitsika nanino nanome voninahitra azy. Miravantsika rehetrarehetra izay tonga eto androany Angela io Preta Tsiry Amboaramiel Koda tsy Koda Léonie ty fa Kodé Nela. Alléluia. Ohatry ny havan'ny Koda Léonie ihany Kodé fa tsy diso ahako. Amboarantsiky tsy teo amboarantsiky tamin'ny alina aoriana indray fa zokon'ny aoriana zany. Nahakasika ny fony ny fijona vavolombelona maly ary nampahery ihany koa. Ka dia aoriana indray tsika manao misimisy ny voninahitran'Andriamanitra. Andahoaritsika hiditra amin'ny tenan'Andriamanitra. Ny tenan'Andriamanitra izay jerentsika dia ao amin'ny bokin'ny Luka 4:20 no vakitsika androany. Dia manomboka amin'ny 9:17 hatramin'ny 7:70 no vakitsika. Lavalava ilay tena le vaky teny fa vakitsika miandalana. Luka 4:20 ka ny 9:17. Hay zandry ny anabavy Koda Léonie ony Ikeda kada izy teo. Kodé Nela zandry ny Koda Léonie fa madikika fotsiny zany. Raha nananjara zany teto dia roda ihany koa ngamba n'ilay olona. Eny fa dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Dia faly mandray ny zandry ny Koda Léonie tsika dia tongava foana raha hitanao fa mampahery anao teto. 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. Dia ndresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy. Ary raha mbola niresaka izy dia raha mbola niresaka sy niara ny saina an'izany izy dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny masondreo no azonina mba tsy hampatarany azy. Misy roalahy zany izy ity moa zany tamin'ny andro, tamin'ny hariva ny nitsangana an'i Jesosy tamin'ny maty ry havana malala. Ary reto roalahy reto dia isan'ny mpianatra ihany koa, na dia tsy tao anatin'ny mpianatra 12 fa olona nanara-dia an'i Jesosy teny amin'izay nalehany tena koa ary tena olona na dia tsy mpianatra ary izy reto dia tia an'i Jesosy. Dia niresaka ny amin'ny zavatra izay nanjoa izy. Dia ny andalana zany izy roalahy mandeha amin'ny lalana. Dia ahoana rahalahy ilay nahazo an'i Jesosy. Tena mafy rahalahy ty zavatra iainantsika. Tena maty izy. Ahoana ireny fitsarana tamin'ny omaly ireny.
de barabasy firalanina lefa fa jesosy miresaka ohatr'izany resaka ny zava-mitranga ohatra antsika le miresaka zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina de ino no resaka malaza androany a de ino no resahana teny andalina teny fa rehefa tena mbola tena ampiresahana teny izy a de nanatona jesosy ny ara-dalina taminy ataonareo hoe ahoany de miara-mandeha eny ina vaovao de hoy izy reo taminy hoy izy taminy hoy izy jesosy ahoany zao teny resahanareo tem-pandehanana zao nantany vaovao zany jesosy hoe fa ino zany resahanareo fa inona malaza inona ny vaovao de nijanona izy roalahy amin'ny alahelo tare malahelo ary ny teny nanao hoe de nijanona reo sady nalahelo tare ary ny anankiray atao hoe Kleopasy de namaly taminy ka nanao hoe ianao rery fa ny vahiny mitoetra ny Jerosalema ny tsy mba mahalala zao zavatra tonga ao amin'ny andro zao fa hoy izy taminy zavatra manao ahoana moa zany tenen'ny Kleopasy zany jesosy hoe fa ianao hoe de vahiny mihitsy de tsy mahalala ve ianao ohatra zao tsika zany zao de tsy mahalala ve nareo fa maloto be ohatra ny rano sotroina any Madagasikara ohatra zany zany zao zavatra malaza tapaka foana ny jiro de ohatrany tsy normalina tokoa hoe ianao gasy malagasy a de tsy mahalala ny zavatra mitranga zay malaza ny tanànantsika ohatra izy izy mirahalahy izy Kleopasy hoe fa ianao hoe vahiny e fa ianao hoe ve de tsy fantatrao hoe ny zavatra mitranga fa izy taminy fa inona moa lay zavatra mitranga ary izy roalahy taminy tantarainy am'izay ny amin'ny Jesosy ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra de ny amin'ny nanolorany lohan'ny mpisolona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelohany azy ho faty sy ny nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana nampalahelo le tantara ny tantara izay tranga zany zareo de ny amin'ny Jesosy zay mpaminany lehibe fatany ary ninony ny mpaminany mahampaminany lehibe an Jesosy ary ny tena fahadisom-panantenana izy ireo atao amin'ny andiny faraika amby roapolo de nefa natenaina fa izy no ilay efa navitra ny Israely ary tsy zany any fa androany no andro fahatelo ary tsy natongavany zany fahadisom-panantenana no hita teny amin'izy mirahalahy satria nanantena ary zareo zay zany tena tonga alahelo be taminy hoe za mba nanantena hoe izy no ilay anavitra atsika nefa tereny nanaovan'ny olona azy de ay zary ny heriny de ahoana ary zany ry havana zany natonga ny alahelo ny zareo tena navesatra de ny fahadisom-panantenana zay ny andrasany sy nandrandraina raha ny atreritreretry lehilahy reto de tokony tsy maty zany Jesosy hoe Jesosy fe anavitra atsika de izy indray maty ary marina ny azy tena tratona fahadisom-panantenana izy mirahalahy ary zao ihany koa fatany daholo ny zavatra nahazo an' Jesosy ary hitana sy narahany zavatra hitranitranga ary efa iaininy hatramin'ny zavatra zay tokony hitranga satria de nampatsiny ary androano izy izy a tsy zany any a fa androany ny andro fahatelo atryn'izay natonga am'zany zany hoe teo de anisan'ny olona rehetra ihany koa izy mirahalahy ny andra ilay andro fahatelo a zay tsanganan' Jesosy io an tsy le avako malalako Jesosy de teny hoe hitsangana izy amin'ny andro fahatelo naverimberiny intelo tamin'ny mpianatra fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo tsy mpianatra any nandrean'izany efa naparitaky ny mpianatra hoe ho faty ary tao anatin'ny fitoriana ny teny zany tao anatin'ny fitoriana filazantsara de ny amin'ny toriana ny amonona an' Jesosy ary ny vaovao mahafaly de nitsanganany amin'ny andro fahatelo ny andry amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra ny andry ny miaramila romanina ny andry ny tandapa ny mpanora dalàna ny fariseo ny andry
ary nasiana mpiambina mihitsy nampitombona ny mpiambina rehefa ho avy ny andro fahatelo a zay hitsakanany Jesosy. Mampalahelo de zao ny olona akaiky an' Jesosy indray no tsy niandry. Ireto lehilahy reto ry havana tamin'io andro fahatelo io de aiza ny toerana misy azy? Efa lasa nandeha nakany Emaosy any amin'ny 90 stadio raha any Jerosalema. Raha izy fotsiny hoe miandro olona tonga eo Ivato ianao de l'aéroplanina tokony ho tonga eo Ivato fa ianao any Antsirabe no mandeha. Zany hoe ina zavatra mitranga tsy misy nina ny andrasanao zany, tsy niandry, tsy niandry. Voameny lalana nalehan'ireto olona reto de lalana manalavitra, lalana avao Jerosalema mandeha ho any Emaosy 90 stadio zany eo 10 kilometatra eo zany. Efa nanomboka ny lavitra, ny lavitra, ny lavitra n'Andriamanitra noho ny inona? Noho ny fahatsompanantenana. Fa nanantena izy fa Jesosy anavitra ny olona eo amin'ny tanàn'ny fanjakana Romanina, nefa Jesosy indray no vonoan'ny olona, vonoan'ny fanjakana Romanina rehefa. Ary zay fahatsompanantenana zay tena tokandrareo tsy niandry, ny andro fahatelo. Ary raha voalaza fa amin'ny andro fahatelo hitsangana amin'ny maty Jesosy. Aiza moa misy maty? Ny misy maty any am-pasana ary Maria any amin'ny andininy voalohany amin'io Luka 7:20 io ary tamin'ny sabata de nitsahatra any izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, zany hoe lahady zany, lahady ny andro voalohany amin'ny herinandro fa tsy lahady akory ny andro sabata. Ny sabata ohatry ny androany de androany ny andro faran'ny herinandro, ny andro fitsaharana. Fa noho ny maraina koa ny andro tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro de nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra zay efa namboariny. Ary hitana fa indro voakodia tamin'ny niala tamin'ny ny fasana. De niditra izy nefa tsy nahita amin'ny fatin'i Jesosy. Ary raha mbola very hevitra izy, Maria nahitany Jesosy. Maria avy nanino fa hitsangana Jesosy amin'ny andro fahatelo. Aiza ny tokony ho alera hitsangana Jesosy amin'ny andro fahatelo? Araka ny teny taminao teo, raha ho avy zao ny olona amin'ny folony tonga ny vol andanako, vol zany vol mandeha avion, tsy eny amin'ny garana lamasinina mihitsy ianao ny andeha hitsena olona, fa tsy maintsy eo amin'ny aéroport ianao ny hitsena olona. Alleluia. Ka i Maria nafantatra ny toerana tokony hatongavany, ny tokony ho jereny, de tao amin'ny toerana nametrahana an' Jesosy zany, tao am-pasana. Fa reto raha reto nafantatra ihany fa naheno fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo, saingy efa diso fanantenana tamin'ny fahafatesany de sarona tao anatin'izay de lasa andeha ho any Emaosy, analavitra ny Jerosalema, tany namisavisasa izy, namisavisasa izy. Nalahelo zareo ary fantatry Jesosy ny alahelony, fantatry Jesosy ny fahatsompanantenany. Ary maro ny olona ny havana tena teneko anao fa zao andro iainantsika zao feno olona diso fanantenana amin'ny fivavahana ry havana. Aza anisan'ny zavatra mampalahelo foana. Maro zay vadiny resaka fa betsaka ingery havana ny olona no amin'izao fotoana zao hoe olona mitory filazantsara no mandiso fanantenana ny mpino. Ary reny tena mampalahelo satria ny olona avy diso fanantenana zany sarotra ny iverenany. Ny olona diso fanantenana tamin'ny fivavahana tsy mitovy amin'ny olona avy nanotaka amin'ny vola andeha hivavaka. Ary matetika ny olona diso fanantenana mivavaka de lasa lavitra mihitsy, miala mangatsika, lasa mpanohatra mihitsy. Nahita Jesosy maty ry zareo de lasa levona hatramin'izay
ny fiandrasany an'le vaovao lehibe le andro manan-daza de le andro fahatelo ka le andro fahatelo nataovan'inona tsy nandehanany nandeha nitady tsy nanamarina taka nataony Maria Magdalena hoe andeha hitady an' Jesosy aiza ny toerana nahitako azy teo am'izay nahitako azy farany tao am-pasana nahitako azy andeha hoany ahako fa izy telo lahy kosa raha ny filazany de zao ny teneny ngazany any ozy izy fa androany ny andro fahatelo ary zay natongavany zany fizy tsy niandry an'izany tso eo manomboka mivavaka ny olona de miandrandra valim-bavaka fa misy fotoana le avako malalako ao anatin'io fiandrasana valim-bavaka io vo me misy zavatra milatsaka eo amin'ny fiainana satria misy zavatra tsy araka ny eritreretinao tonga eo amin'ny fiainana de na ny fitsanganana amin'ny andro fahatelo ary adininao tanteraka ary sy ny lasa takona eo aminao fa zao ny zavatra mahafinaritra halleloia Jesosy mahafantatra an'ireto olona ireto fantany mampanaradia azy reto halleloia mpanaradia azy fa mora very finoana mora nanary finoana etretinao tsara fa ity Cléopas ty mpanaradia an' Jesosy fa mpanaradia an' Jesosy le tsy tonga hatramin'ny farany reny manaradia any fa tsy tena manaradia hatramin'ny farany eo tsara fa raha mijerytsika any amin'ny Jaona toko fa 9 any any amin'ny Jaona toko fa 9 any rehefa i Jesosy mantsy de zao neniena ny mpanaradia an' Jesosy tamin'ny fotoana alohan'ny hafatesany betsaka aloha ny olona nanaraka anazy feno ny olona nanomboka tamin'izy voasambotra efa nanomboka niva hevitra ny olona nanomboka niena ny fanarahana anazy nareo toatry ny mpino kristianina manomboka miteny ino koa zany nareo olona niaraka tamin'i Jesosy sy nareo vola le manaraka an' Jesosy rehefa le misy de izy ny olona hoe nanomboka nyteny ny olona satria voasambotra Jesosy ohatrany tsika taloha zay rehefa mijery mondial taloha mirehare be mihitsy Allemagne ohatra ny tinay taloha za tena fanatikana ekipa Allemagne taloha fa vao manomboka ohatra ny ratsiratsy le izy de tsy miteny mafy tsony ianao hoe manohana Allemagne misy zavatra olona ireharehanao manomboka reraky ny olona iny manomboka nahainao ary manda azy ny olona efa nanomboka vao tao amin'le fifidianana tao am' Jesosy nenentina teo amin'ny Pilato efa niraraka daholo am'izay ny fanarahan'olona an' Jesosy ny sasany nody ny sasany teo ihany niarany oraka tamin'ny olona hoe Barabasy rehefa fantatra fa efa tsy ho afaka tsony sambo miletika ozy ny olona any amin'ny Jaona toko fa 9 de teny aloha de tamin'iny alina le Jesosy le alina iny zany de fa nanomboka nilatsaka ny mpianatra 12 efa anankiray sisany nanaraka azy hatrany amin'ny atria anaty vahoaka teny de Petera zany te Petera le nandany Jesosy iny telo nao zany hoe nanomboka niendaka ary ianao rehefa amin'ny fotoana ianao mandalo ady zany iainany zany zavatra zany zary avana taloha tena nananamana be dehibe mihitsy ny be dehibe ary ohatrany hoe tsisy tsy namako ny olona fa rehefa nandalo olana nandalo ady fa mamenatra ny olona zany tenena zany hoe namanao mamenatra ny olona lay andro zay sy ny namako mbola kely zay tamin'izany de mandeha mamonjy balina ry avana telona fotsiny zay mandeha mamonjy balina ny any lavitra ny any anaty tanàna mba mivoatra pitatafika any fa raikitra ny ady tamin'izany fa tena teneniko anao fa tena eo amasoko eo le namako niaraka namako be antaniny olona ianao koa namany tsy namany ao izy tsy fantatro nalahelo tamin'izay tsy fantatro izy izy tsy fantatro ianao rato zay fa ninararako ary fantany
niniena arakaraky ny jesosy rehefa tena le atao anatin'ny faneho kely tonga de olona amina rivorivo ny driavana fa manomboka teo amin'ny fotoanany samborana azy anomboka anatanterahany sitrapon'Andriamanitra de anomboka ny ena ny olona mpianatra 12 ray sisa ary efa tonga teny amin'ny azo fijaliana ary amin'ny janona toko 5 de reto sisa ny olona tany ary nyjanona teo akaiky ny azo fijaliany Jesosy ny reniny ray zay rahavavindreniny roa zay Maria vadiny Klopa telo zay ary Maria vadiny Magdalena olona efatra ny teny ka ity le Klopa ty io le Cléopas voalaza ry Klopa ihany ny Cléopas hitanao ry havana mpanaradian'Andriamanitra mpanaradian Jesosy Cléopas farakaraky nandrosoan Jesosy amin'ny sitrapon'Andriamanitra andateraka ny sitrapon'Andriamanitra nomboka nidina ny hafanapo ary jereo tsara fa ao anaty tokantrano zany ny vadiny lasa izy ny vadiny tokatreo amin'ny azo fijaliana ary za miberanareo vehivavy halleloia ary jereo nareo fa nareo be dia be indrindra eto fizikely zay lehilahy matetika ny lehilahy de ndanaryneny mivavaka ndana mivavaka aterintsika lehilahy eo am-piangonana ny vaditsika fa tsika tsy mivavaka de tentsika ny vavavaha ny tokantranony eny ka ny vadiny Cléopas tonga hatreo amin'ny azo fijaliana fa izy lasa izy efa nanomana ny entany andeha ho any Emaosy izy noho ninona noho ny fahatosopana tenana nanantena zavatra tamin'ny fivavahana nanantena hoe za tena miaraka amin'ny Jesosy za tsy maintsy tena io Jesosy io tena tonga io de tena manavitra atsika amin'ny fanjakana romanina io ary zany ny alahelo ny teto ny teneniny 2:20 amin'ny Luka 4:20 nefa ingiz izy de natenaina mihitsy izy le anavitra ny Israely ngazany any amin'ny andro fatelo tokony androandry tokony hitsangana amin'ny maty fa ohatrany zany hitsangana amin'ny maty de manao le tara manakira hitsangana amin'ny maty disy fanantenana ry avako teteny aminao andro any mahadisy fanantenana ohatrany tsy mitovy amin'ny fieritreritrintsika ny zavatra zay mitranga indraindray tsika misy zavatra eritreretintsika de tonga anatin'ny saintsika ohatr'izao ny zavatra hitranga fa Andriamanitra efa niteny tamintsika fa ny fihevitra sy fihevitra reo ary finoana foana finoana tahaka ny zanaka nabavikataka no loharanony ireo zavatra rehetrarehetra raha ohatra tsika nino fa io ny Jesosy anavitra atsika de mino tsika hatramin'ny farany fa ny anavitra ny olona tenen'i Jesosy teto tsy amin'ny fanjakana romanina io zavatra eto an-tany io fa anavitra ny olona ho amin'le fiainana mandrakizay manana finoana ianao aza diso fanantenana amin'ny fivavahana ry avako misy fotoantsika mandalo ady misy fotoantsika mandalo fahoriana misy fotoantsika mandalo olana fa lira teo de marina tsika tsy resy tsy miady zany ary tsika miady fa mandresy fa manana finoana fa Jesosy miaraka aminao miara-mandeha aminao io de Jesosy tena navitra anao fa ny zavatra mahafinaritra ho ady izao hitan'i Jesosy ny ayahany izy roraha fa maninona ary olona tsy nieritreritry ny azakazaka any am-pasina hijery fitsanganan'i Jesosy no nandeha narahan'i Jesosy teny amin'ny toerana nisy azy fantatry Jesosy ny tanjon'reto rahalahy reto fa andeha analavitra ny Jerosalema andeha ho any Emaosy any amin'ny toerana tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy olona anankiray ny teny hoe leo be fivavahana fa satria naninona
ny zavatra tena mba niriny entina ambavaka de tsy tanteraka io zavatra rehetina ambavaka io zavatra faniriny io tsy tanteraka toy izy za tsy vavaka tso fa hita an' Jesosy zany hita an' Jesosy fa misy olona mitododoa de ho any Emosy hiala eo a Jerosalema ary efa tonga eny amin'ny 10 kilometatra ka amin'ny 10 kilometatra ihany no tonga 20 kilometatra no tonga 100 kilometatra ry avako malala raha an' Jesosy teny an-dalana izy de niditra tanaty ady hevitra zareo Jesosy miara-mandeha taminy vita an' Jesosy ny miarana de tongotra tamin'ireo olona reo tsy nampaninina azy satria olona diso fanantenana reo mila verina alleloia za te teny aminao androany hoe raha eto ianao androany a tsy fantatro ny zavatra zay mety nalovanao izy ianao hoe zany mihitsy ohatra zany mihitsy zay reto ry havana taloha mieritreritra manao ariary zato ampandriny za eritretinao ry havana fa tamin'izay nisy trosa nisy banky voasokatra tany Madagasikara banky mpampindram-bola zay ko izay microcred na reny faly be mihitsy tamin'ny vao nanomboka vavaka zay tena tamampiny faly be hoe aloha misy banky tonga de mampindram-bola eke avy amin'Andriamanitra nisy kafalibanky io zany rado a voka-drosa de roa tena nrako banky mihitsy a mpampindram-bola nafaka drosa ary za te teny aminao fa misy fomba fitezana pino am'izao fotoana zao a tena mahatonga ny olona ho diso fanantenana ary mahatonga ny olona voame analavitra an'Andriamanitra reo teninay maly ny teliko maly a la tadidinareo tanaty fandaharana de zao ndo tentsika maly aloha anareo zay tsy teo de ny amin'ny Petera sy John izay nanangana ny lehilahy teo ambavadiny tsara eny ka la ny tenina hoe tsy manana vola mena sy vola fotsy menanao a fa zay ananako no meko anao halleloia zay tsy manana miliara ka tsy afaka mpanantenanareo miliara halleloia ry avako zay ananako no meko anao inge ry avako malalako tena teneko anao mihitsy fa ny miliara zany nge mety tomboka amin'ny million lasa miliara ary zay olona mahay mifaly amin'ny kely eo ampelantanany de ho jeren'Andriamanitra zany olona zany manahoana izy ty za ry havana tsy resy lahatra an'izany mihitsy a zany isaky maheno olona miteny an'izany a hoe ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe mpitory-teny na ohatr'izany mampananteny nareo hilanao miliara ianao tena tsy mety mino am'izany mihitsy aho tena teneko anao mba hanahoana moa ry havana ny fiainana raha miliardera daholo zany tsika rehetrarehetra ao de nareo hoe mieritreritra mbo hitady an'Andriamanitra ny olona rehefa manana miliara za aloha ry havana tsy mieritreritra tena mieritreritra hoe matrety tompony zany eritreretinao ry havana ny fifalinay zareko aminao ny fifalinay tsy manana miliara de zao zany fifaliny zany misy fotoana hiatrika zavatra misy zavatra hoatrehana ilana vola de inona zavatra atao ndo tsika hivavaka reto tsika hivavaka anda mila an'izao nena mila an'izao zao andao tsika hivavaka de mahafinaritra io mivavaka Andriamanitra hitanao ankehitrindry fa za teneko anao raha eo ny miliara mandainga ho a tena teneko anao zany fa tsy tovy amin'io tsony ny isan'ny olona mivavaka miandrandra an'Andriamanitra raha reo olona rehetrarehetra eo miliardera zany daholo ary tena mahavarinana am'le am'izao a ary mahatonga ana foana amin'ny teny hoe mahadiso fanantenana olona amin'ny fivavahana nge reny ravany misy olona mpanantenana miliara efa 5 taona avy aminao 5 taona 1 taona eo ihany
fa farety sisy foana mandeha miasa ary ny tena mampalelo amin'ny olona am'izao a de sanatria taka ny tezaina foana ny olona am'izay misy olona za mahita an'izay foana matsy isaky ny eto Facebook eto mitsotra anao fa misy olona ho kasian'Andriamanitra matsy ao misy olona zany a any ananonanonany olona efa amin'arivo nisy olona matsy ao de mihinany moa ataony olona zany miandry ny famatsiny miandry za vao maly mihitsy nisy olona teny tamiko hoe tsy ny afafa mihitsy moa ny rahalahy ny tena hoe za ozy izy mba tena manao asan'Andriamanitra de miandry olona mpanohana tsy de mba azonao tohanana za moa ny teny taminazy hoe zay tsisy manohana ho ako ataovy am'izay vita alleloia miandry fanohanana io foana de miandry olona kasian'Andriamanitra matsy io fa de ry havana ny olana nge de zao Andriamanitra nge tena mamatsy fa ny olana raha mbola tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ny anananao an'izany de tsy ataony tonga aminao ary ho diso fanantenana ianao satria anao naninona miandry miliara ko tsy alohanao ve ry havana tsy alohanao ve ohatranay manana sazy halleloia ary tsy miandry an'izany za ravana tena teneniko mihitsy tena teneniko mihitsy hoe tsy mahataitra anazy avana zany hoe za olo miliardaire zany mety tena iova tena teneniko anao zany tena tototry ny vola mety iova tena mpanetretena teneniko anao tsy mandainga tena mety iova ry havana misy fotoana zay mivady mampianatra ny zanakay mivavaka zay sakafo zao ny teninay am'ireo zanak'ireo oreto fantatrareo ve ny fahalebiazana zao zavatra iainantsika zao de hoe inony zany dady zao tsika misakafo za misy fotoana hoe mpisakafoanana toritory ny foko Jesosy feo sakafo ny latabatra mbola miandry retsy ny desera mety ozy anay zany ve de fa za teneko anao ny zany mahakasika ny foko satria maninona efa hitanay rehefa tanaty olana zay mivady tam'izany fotoana zany hitanay zany anana maina sisy menaka asina sira tsisy voatabia ny nanana vary ary raha tsy lany iny tsy arina fa hoanina rariva mbola tsy fantatra ny rariva alleloia fa tena teneniko anao fa tam'izany zay tsy nampanantenana miliara fa nampanantenana kosa hoe mbola hitsangana io fiainanao io alleloia reto olo reto de nanantena hoe teo amin'ny fatoavantsony de tonga de potipotika ny fanjakana romanina de asa tena tsy babony romanina tsony ry havana nanontaniany Jesosy sy ny mpianatra zao nareo babo mifanjakana romanina fa manontany anareo androany ozy Jesosy misy mahory anareo ve de ozy mpianatra tsena tsy nisy Jesosy tsy nisy halleloia za ry havana tena teneniko anao fa mety amiko zao fiainako zao za ry havana tena hitako ampy any zavatra ataon'Andriamanitra ho fiainako amin'ny ankonao manana ny ampy manana ny saza tsy mangataka SOS saman'olona fa zay mety de ataon'Andriamanitra ary za tsy ho diso fanantenana amin'Andriamanitra satria maninona za tsy miandry ary tsy miandry tsony azao miafaka eo amin'ny fanjakana romanina fa ny zavatra fantatro de zao anavotra am'ty zao tontolo zao ty Jesosy alleloia fa izy mirahalahy de diso fanantenana izay nitarihan'ny Cléopasy aiza pete izy mba tokony anavotra anay en plus n'izany angerangaty androany ny andro fahatelo aiza zao satria izy tsy nandeha ny olona nandeha ny verifie ny olona tonga de nanana finoana takandramany Magdalena na Cléopasy any ny tokony alehanao fa tsy nandalana mankany Emosy sady mandeha izy nalahelo tare izy ary hitan'i Jesosy zany fa tsy navelan'i Jesosy koa zany teteny raha misy olona eto androandry ohatry natsiary diso fanantenana ianao tamin'ny fivavahana ohatry natsiarina hoe tsy nifanaraka tamin'ny eritreritrao ny zavatra tatanan'Andriamanitra
androany jesosy ara-dalana aminao ao anatiny anao malahelo ampanahy malahelo io lalana mandeha makany ianao sy manalavitra ny Jerosalema tsy haiko reto lehilahy reto 10 stadio ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 10 kilometatra mahery zany fa tsy haiko ianao 5 kilometra miala ny Jerosalema ianao zao zany hoe takiny ahoana ilay fialan'ny fitiavanao an'Andriamanitra ilay fialan'ny fonao ilay fialanao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny inona noho ny fahatsopana tenana izay nandalo teo amin'ny fiainanao tamin'ny fivavahana ry havana ny olona manompo devoly diso fanatenana isan'andro isan'andro fa manaraka ny devoly ihany ny devoly ry havana isan'andro isan'andro dia mandiso fanatenana amin'ny olona miaraka aminy ihany ary zany mahatonga ny tena aza miaraka amin'ny devoly ianao tsy mananjanaka ny olona ray dia angatahana eny amin'ny doany dia iny tokoa fa nananjanaka fa ataona vitsivitsy ao arina na ataona maro any arina misy olona zay ny delivrenay ny fiainan'ny olona io tena fiainana tsisy maminy na kely ary mitondra fahasairanana ho an'ny ray aman-dreny no izazy io fa maditra miditrandro foana ny ray aman-dreny tena zaza tena tsy azo ataony miteny hoe tsisy ilana azy fa misy ilana azy fa tena zaza tena hoe tena maditra tena maditra vao tantarany ditran'le zaza moa izy ka nytantara taminay hoe tsisy fifaliana mihitsy io zaza io mitondra anay manao zavatra manao gafy any dia mandao vola be zay dia amidiny zavatra dia anavotana azy dia fiainany ampidirina miasa dia manao gafy dia sy dia tonga dia fantatray io zaza io nangatahana tany amin'ny doany io vao eo zao ny zanaky nanabavitsika kataka linao finoana alleloia dia ty nambavaka izy teo ary tsy ho elitsika raha sitrapon'Andriamanitra dia anao fanoloran-jaza indray tsika alleloia mampionina sitrapon'Andriamanitra dia aoriana kelo tsika anao fanoloran-jaza indray atsarovako ny anabavy selinama tsy zay fanoloran-jaza zay fa izy no nahatonga ny fanoloran-jaza teto amintsika teto tam'izany izy voniditra teto amintsika teto aozy izy mba tiako atolotra ny zaza ny anabavy kataka zao atolotra tanao zaza atolotra an'Andriamanitra dia zany zaza zany tena zaza tena afinaritra tena anjakan'ny fanahy masina zaza tena tsy anahirana ny ray aman-dreny tsy marary lava olona zaza tena atehoty ary tena olona ho lasa lavitra fa ny devoly momba ny mpivady ohatra dia makany an-dadarabe dia teteny anareo fa ny dadarabe ke mahavita fahagagana ny devoly ke mahay manao fahagagana fa inona ny zavatra ao ambadika iny fa tsopantana mba hanomena zaza ihany fa na iny zaza iny sanatria tratra ny loza mahatsiravina miala vome areti-po tena hoe ny zaza ohatra tratra ny tsy fantatro reny fa tsopana tenana marary ianao tonga any amin'ny dadarabe raha marary eto amin'ny tananao havanana dia ohatra ny sitranona avy any fa taddio fa natin'ny taovanao indray amin'ny alana ny zavatra zay nohaninao avy tany mitondra aretina vaovao sy ozina vaovao eo amin'ny fiainanao ny devoly mandiso fanantenana ny olona foana tsy araky ny eritreretina fa zay ny sitrapon'ny devoly dia ataony fa ny olona mbola manompo devoly ihany nahoantsika ry havana manompo an'Andriamanitra nahoantsika no mora kivy sy analavitra an'Andriamanitra aza manao taka ny Cléopasy ianao andaotsika hiverina andaotsika hiverina ay moa ny eny lavolika fa natolotra tanaraka tamin'izany ay ny eny erika alleloia jerentsika ny fotoana afahantsika indray manao fanoloran-jaza alleloia fa ilaina ny fanoloran-jaza ilaina tsofina rano reny zanakareo reny ry havana fa ho hitanareo misy ohatra hoe zaza mety tsy dia tena mamiratra be izy ohatra amin'ny fisainana fa ho hitanao zazavy nitsofina rano zany fa lasa zaza matsilo saina marano sainy zany ary indrindrindra zaza feno faheny reny atolotra an'Andriamanitra ny atolotra zany dia tena entiny eo hitanao ohatra ny Jesosy le nentina teo amin'ny Simeona hitanao le batisa le etretin'ny olo hoe batisa iny le alaina zazakely dia nasiana rano kely ny lohany dia iny ny etretin'ny olo hoe batisa antsika tsy iny ny batisa takalena atao tamin'i Jesosy fa fahatelopolo taonany miletika anaty rano fa le fanoloran-jaza ohatran'i Jesosy natolotra 7 andro aorianany naterahany dia atolotra ny anabavy zanaky anabavy kataka zany zao tokony atao an'izay afaka 7 andro afaka 10 andro afaka 2 volana dia atolotra any atolotra zany dia tsofina rano zany entina mbavaka
Aleo takana ataontsika tamin'ny andro ndry anabavy Selina reny satria jereo zao zanaky anabavy Lovely taoriny amin'ny fitsofandrano izy a taloha manao crise-na asma foana le zaza asmatika io zaza io fa rehefa nitsofina rano natolotra man'Andriamanitra zao izy tsy asmatika atsy azonareo moa tsetsatsetsatsiaritra ny netiko ny tenana hoe ny devoly mandiso fanantenana ny olona fa mbola dadarabe isam-bolana tonga amin'ny dadarabe be de be ny olona vo misy zavatra kely tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ataon'Andriamanitra de fa ndalana ho any emaosy izy ary izy tsy miandry akory Davida dia teny andry any Jehova ahako fa naninona tsy niandry de niandry an'le andro fahatelo ry havana halleloia amen na neny zanaky Nael koa atao nazy fa ho ataotsika zay ao arinao eo zahantsika resaka kely zay mivady anatany tsara an'Andriamanitra tsika mety ataotsika alohan'ny farany taona zany afinaritra io ataotsika andro lahady satria ho betsaka ny zanakareo tapaka nanaovantsika tam'izany fotoana zany tamin'ny 2019 tsika angamba nanao an'iny ry reto hoe tamin'ny 2019 tsika nanao an'iny fandroran-jaza iny de ho atolotra de ho hitanareo ny vokatra zany halleloia ny tena olana tamin'izy am'rahalahy reto de zao miainga alohan'ny fotoana ozy izy tsika taloha mitsambolina alohan'ny tsambikina aloha ny baolina mbola tsy nitotony izy teo de nitsambika ny zavatra efa tao an-tsainy de nataony mifandray tamin'i Jesosy le nanay kofaty le teo ambony azo fijaliana de saron'izay daholy takon'izay daholy noe Jesosy le amin'ny andro fahatelo ekena fa niakina teo ambony azo fijaliana ay tamin'ny 2020 iny misaotra halleloia mety teny mariso zao ry havana miaraka amin'Andriamanitra ianao miaraka taminy ianao tamin'ny voalohany jereo hatramin'ny farany zay nge dikan'izany fandarantsika any hoe andramo aloha de izaho manana faharetana mijery hatramin'ny farany ny fiainan'ny olona mivavaka ny farany ny tena jerena satria Andriamanitra mikendry ny farany ka tsy sodiso tsy ny voalohany ny olona miaraka amin'ny devoly ny voalohany ny jerena popoka tsara mihitsy izy amin'ny voalohany fa mereraka aka n'le lehilahy anankiray fantatra tany anaty boîte de nuit aloha zay tsy nisy ohatr'izany ry havana tsy nisy ohatr'izany miondrika ny olona rehefa zany miditra anaty boîte ary izy miaraka amin'ny vehivavy de tsy azonao jerena koa ny vehivavy iny sendra mijery an'le olona miaraka amina zany sendra mijery de motatry mijerytretriny hoe ahoana manana ny heriny fa zany miditra ao amin'ny boîte miditra am'le boîte de nuit zany de hitanao rehefa misotrosotro zavatra eo de eo masony olo izy te hanao mampime de alainy le ohatra hoe labiera na whisky na ohatr'izany de iny serveur ito de rarahany an'iny ny lohany veraty de rarahany an'iny loha de memely olona de izy tsy azo ataon'iny de hitanao ohatrany hoe reare fotsiny hoe mavita manao an'izany fa zany olona zany elaela tsita fa gariky zay taty arindrina kely mangovongovotra ohatry nyreny olona tsy manan-kely hofan'ireny tonga eo amin'ny vavadiny boîte de nuit mangataka inona mangataka sigara man'olona tsy mampino zany fa tena nisy zany zany efa ninona aveny ambony no midina fa iny de mbola eo amin'ny boîte de nuit anona zany zanao mba miafina fa ny an'Andriamanitra ravana misy ny fitantanana zay mety lavitra noho zay neritreretitsika Andriamanitra nge ravana ny mahasoanao io ny tena jereny de ataony ihany koa ny mahafinaritra satria izy Andriamanitra mahafinaritra fa mahasoa aloha eritreretinao fa misy fotoana mangataka viza ianao any andafy de tsy mivaly le viza de asa tezitra fa mbola hitan'Andriamanitra fa mbola tsy milamina ny tokony andehananao any andafy
ary tsy androany zany no fantatra ao fa rehefa hoariny ianao misaotra jesosy tam'le ohatr zao tsy ngerava ny fitantanan'andriamanitra atsika io tena teneniko anao fa mampisaotra an'andriamanitra io misy zavatra tsy takatrao mihitsy inona ary ny anton'izao zavatra zao fa avy eo takatrao izy any ianao vao menatra ary zany mahatonga atsika tsy tokony monomonina amin'andriamanitra fa fimonomononana amin'andriamanitra misy zavatra tsy mety mampanenina ny zanak'Israely isaky ny avy monomonina fotoana fitaoriana le monomonina tonga le zavatra ny monomonina tsy nisy rano de monomonina nefa ny rano efa kapohana sisany vatolampy de misotra le rano ohatra menamenatra misafosafo mamenatra nany alatsindrangafa tena sady misotra an'le rano satria fa efa monomonina tsisy tsirony aminao ny miaina ampifaliana ny fitahiny io raha monomonina ny lasa aloha menatra hoa menamenatra n'andriamanitra hoe tonga ihany lizy nefa ianao efa monomonina ohatra hoe anniversaire ny vadinao de manataonao surprise ny cadeau de ny fo maraina isa-taona mba misy ihany fa ny fo maraina ohatra ny tsisy nininina efa tezitra raha matohatra na tezitra ranga ary le tezitra io mavita mamoaka teny tena ngava misy olona fomena cadeau any to terenina daholo ny teny nefa le cadeau mivoaka avy eo menatra ianao menatra tsy miaina tsara amin'ny fifaliana ianao amin'io zavatra io ary zany ny teneninantsika hoe andoatsika tsy ho diso fanantenana fa tsy mandiso fanantenan'andriamanitra fa zavatra nafinaritra n'izy reto de zao tsy adininy Jesosy ngeraty ka mafinaritra be ny olona mieritreritra hoe le andriamanitra reo koa zay tsy atongavana any an-danitra mihitsy atao fa fenao zao zavatra tandremana tsia ny akaran'i Jesosy teo ambony azo fijaliana mba hananatsika fiainana mandrakizay alleloia hoy Jesosy tamin'reto olo reto 5:20 ary hoy izy taminy ry adala sy fotsasaina ka tsy mino zay rehetra voalazany mpaminany moa tsy tokony niaritra zany fa Kristy ka hiditra ho any amin'ny voninahitra raha rehetreritrretolo reto de tsy tokony tsy tokony ho faty zankory Jesosy tsy tokony natao tsinitsinina zany satria mpanjaka hoy Jesosy hoe zavy izy tsy tokony niaritra n'zany mba alohany hidirako any voninahitra tsy maintsy niaritra an'ireny maninona reny tsy mino ry adala sy votsasaina za mino fa tsisy adala ry tsisy votsasaina eto fa mino zay lazay ny mpaminany fa hoarina ny fahafatesan'i Jesosy na tiana na tsy tiana amin'ny andro fahatelo hitsanga taitaina ho an'ny olona tamin'ny andro fahatelo io neny vaovao jery publication tamin'izany vao mare vao mifo jery publication zao de efa nisy ny teny Jesosy de nitsangana na hoe any amin'ireny groupe rehetrarehetra jereny niandro daholy miaramila romanina ny teny ao fa ho hitako eo zany ny mpianatra ny teny aza hitako ka tsy mitsangana eo mampitataina amin'ny andro an'Andriamanitra mampitataina amin'ny andro ny andro fahatelo fa nefa raha mahafantatra an'Andriamanitra isika azany nitezan'Andriamanitra atsika amin'ny finoana de mila minotsika fa zay niteneniny tsy maintsy tanteraka natongany amin'ny andro faefatra azy de tadideo fa mety tsy narahanao maso ny andro fahatelo tsy afakita mihitsy hoe tonga ihany ty ny andro faefatra fa tsy nitsangana Jesosy ka ianao tsy nijery fa tamin'ny andro fahatelo tena nitsangana izy maritany nijery fa tsy taotsony izy ary niteneny Jesosy mafy reto izy mirahalahy reto ady fakanambola rehefa ambito akaiky ny vohatra zay alehany izy rolahy izy de Jesosy to nanao andeha lavitra ohatra mbola andeha lavitra koa zay zany fa de mandram-peonina rehefa vita ny blablakara ranabavy zamina tonga teo amin'ny toerana de tompona tomobila mbola ohatry ny andeha lavitra fa eo ianao no mijanona zay fa de mandram-peonina daholo fa nafinaritra die fa nisy covoiturage tamin'izany raha am'izao tsika iainantsika zao
fa jesosy tsy mbola andeha de izy mirahalahy hoe mitoera ty aminay e avy momba mitoera ty e efa ho arivo zao andro eo ka lasa-davitra any ny andro de niditra jesosy hitoetra tao aminy ary rehefa niara-mipetraka sy nihina teo amin'izy de nandray mofoka ny sotra de namaky sy nanolotra azy ka tamin'ny voalohany izy mirahalahy tsy nahita tsy nafantatra hoe jesosy io miaraka amin'io rehefa tonga tao an-trano am'izay de nanao ny fombany am'izay jesosy namaky ny mofo jesosy nge tsy teny ambony jesosy ravana tsy olona hoe te hoderaina de hoe ny amasin'olona ihany fa kiko te andriamanitra de hisorako anao fa jesosy naiza fa kino ny mofo de hisorana n'andriamanitra de zany ny fanaony so ianao rehefa ny amasin'olona de manao vavaka lava be rehefa mivavaka rehefa ohatrano tsisy mivavaka rehefa isakafo fa ny jesosy naiza fa kino ny mofo de misaotra izy halleloia nandray mofo izy de nisaotra de mivakinika natolona tiany varaiky amin'ny telopolo de nahiratra reo nahiratra amin'ny masony reka nalala azy fa tamin'ny fotoana nafantariny hoe jesosy tsy hitatsony jesosy miaraka tena andalana tena zany tsisy ninona tsy fantanohitsy hoe jesosy atonga tao an-trano nanao ny fomba ny jesosy nanolotra amin'ny mofo de nanapaka de nisaotra teo vao niratra amin'ny maso de tena io jesosy fa tamin'ny fotoana halleloia ny fotoana nahitana io jesosy to de tsy hita jesosy vavariny zany tsy hitanitsony de nresaky izy roalahy de ny faharoa amby telopolo de nresaky izy hoe tsy nangorakoraka va fotsika raha nresaka tamitsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitra ny soratra masina tamitsika ny tena marina tsy fantatry zareo teny an-dalana hoe jesosy io fa nisy zavatra reny ihany eny an-dalana eny zany zao de fa eokay zareo samy efa mahatsapa zavatra move izy tsy nangororo ny fotsika tsy nangorakoraka ve mifotsika jesosy zany miteny de zareo torotoro fo de mba hafa koa ty lehilahy ty zany hoe misy zavatra efa reny rehefa mihaino an jesosy ary jesosy reny ny ohatrin'io niza tao amin'ny baiboly miteny sisy an'izany hoe mangorangoraka ny fo fa jesosy rehefa mitory-teny de tonga de mikasika ny fon'ny olona mangorakoraka ary izy amin'ny rahalahy teto de zao teny an-dalana teny jereny izy tsy nahita hoe jesosy fa reny misy zavatra tsarony mova ozy tsy sapatsika hoe torotoro nangoragoraka ny fotsika tamin'ny eo izy vao manao jeritodika hitako ngeo izy miteny tena torotoro ny foko e ry havana jesosy rehefa manatrika eo amin'ny toerana ray jesosy rehefa manatrika eo aminao tsy hainao ny bekoretaka fankasian'ny fonao mifanatrian'andriamanitra matetika misy ranomaso tsy ranomaso nalahelo ary azam-batazoma rehefa anaty fanatriana ianao azam-batazoma ny ranomaso zay de olona matetika izay mitomany satria manino mangorakoraka ny fo voakasika ny fo rehefa eo am'fanatrian'andriamanitra de matetika ny ranomaso mipatrapatra tsy possible mihitsy zany olona mafo be mivavaka ozy izy le lehilahy anankiray vadin'le anabavy niara-bavaka taminay mafo be mihitsy tsisy réaction izy mipetraka miaraka mivadibavaka izy natory-teny mampome natory-teny mampitomany natory-teny manaiso tsy miova ihany ny tare ohatran'le makasary tapaky reny tsy miova ninonninona ozy izy indray andro ianao mila délivrena aviaro izy izy délivre ho ahy de jereny ohatr' zay midélivre azy alefa tsisy réaction ninonninona aza manontany teny ianao fa io fonao lasa torotoro io ianao fonao lasa nangorakoraka io andriamanitra manatrika eo amin'ny toerana misy anao io teny jesosy eny an-dalana renao mihitsy tsy tena mitsatoka anatin'ny fonao teny nahafantarany tena jesosy iny efa ela jesosy niarana zay tamitsika
fa tsika tsy nahalala. Amena. Tokony ho tsapan'ny fonao, tsapan'ny fanahinao ry havana malala, fa ianao io mandeha miaraka amin'i Jesosy ianao. Rehefa ny olona reny miara-mandeha amin'i Jesosy, irahen'ny taloha ihany, tsisy dikany aminy, fa lasa hainy hatramin'ny tonony ary hatramin'ny tonony rehetra manindrona ny fony rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Natory-teny mitovy ny zaraina. Ny afantaranao fa manasika tokoa Andriamanitra, mangorakoraka ny fonao, mahakasika anao ny zavatra tenenina. Ninona teneninao amin'ny Baiboly, ninona tory-teny tonga eo, rehefa Andriamanitra manasika eo, voakasika foana ny fonao. Eo ianao vao hiteny ary hitako ange, tena voakasika anao. Hitako. Hoy izy roa lahy, tsy nangorakoraka va fotsika raha resaka taminy tsika teny an-dalana. Tsako izy le tena natsapan'izany. Teo tsika dia efa tokony nafantatra fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ary niaraka tamintsika izy rahalahy. Halleloia. Ao anatin'ny fahadisom-panantenanao io no anam-porofon'Andriamanitra aminao fa miara-mandeha aminao Jesosy. Ary aza kivy ianao fa tena nitsangana izy. Nitsangana izy anisan'ny olona tsy adinony voalohany reto roalahy reto. Satria izao ny mpianatra nijanona tarihy foana. Mbola tsy niseho tamin'ny mpianatra izy lasaingana izy olona ninona nanenjika olona anankiroa mitototo andeha hidina any Emosy hiala ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny fahadisom-pany lasa izy. Reny aloha no mivonjena. Reny aloha no maika. Ary za mino fa misy olona eto androany tsy nahita maminy tamin'izany fivavahany zany. Hoy ranabavy 20 taona zao tsy nahita fifaliana. Fa ranabavy hiazakazahan'i Jesosy ianao iarahany mandeha. Dia tsapao fa manomboka mangorakoraka ny fonao. Manomboka misy zavatra tsapanao. Dia tsy inona akory io fa Jesosy miara-mandeha aminao. Halleloia. Ary amerina anao Jesosy. Dia niainga tamin'izany andro zany amin'izay izy roalahy amin'ny oro io ka niverina nakany Jerosalema ary nahita ndraiky 12 lamba amin'izay nomba azy teo am-piangonana sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompoka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo koa dia nilaza izay niseho teny an-dalana sy ny nahafantarana azy tamin'izay namakina amin'ny mofo. Inona ny efehan'ilay resaka nataon'i Jesosy? Mahety Jesosy ry havana. Olona andeha hiala teo Jerosalema tsy te halala tsony izay momba ny Jerosalema fa andeha hidina hitsitaingitainga ino zany hitotongana ho any Emosy. Raha amin'ny ara-panahy zany lalana midina mantsy zany dia lasa nidina mitsotsorika nidina be ny ara-panahy. Fa inona ny efehan'ilay fiarahan'i Jesosy nandeha taminy teo amin'ny lalany Emosy? Ny hetahita voalohany tonga tao dia izao: andao ainga ny iverina any Jerosalema rahalahy, iverina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra rehefa voahositry Jehovah ry havana, na dia hira ray aza ny henonao fa iarahan'i Jesosy mandeha aminao, iny hira iny mamerina anao, mamerina ny sainao, ary ny tsaronao voalohany dia niverina farak'izay any Jerosalema. Ary inoko iriko mba izao fandarana henonao zao raha androany nao vao tonga eto dia fandarana iarahan'i Jesosy mandeha aminao. Amin'ny alalan'ity fandarana henonao amin'ny telefônina ity dia misy Jesosy miara-mandeha aminao. Ary na ny feoko fotsiny ny henonao fa hosoran'Andriamanitra ny feoko dia ho lasa atorotoro ny fonao. Toy izany hoe ohatry ny tsaroko tokoa nge. Tsy nangonangoraka va fotsika raha niresaka tamintsika le sola ohatra zany. Alleluia. Ary ny zavatra tonga tao amin'ny voalohany dia izao: niainga tamin'izany oro zany, tsy nangatakandro, niainga tamin'izany oro zany, iverina aingana nakany Jerosalema, iverina amin'ny laoniny. Ianao ihany kany andeha iverina amin'ny laoniny amin'ny fiainanao io ry havana. Fantatrao ny lalana mody ozy ilay hira anankiray zay. Fantatrao ny lalana mody. Amerina anao any Jerosalema ny titoro-teny. Saingana amin'izay izy miverina nitady ny mpianatra. Hoe mba manao ahoana izay ny rahalahiko any?
ny raha lahandry zareo a teo efa tafangona ary ny teny tamin'ny efa nitsangana ange Jesosy tazona finoana anankiray de ny fitsanganan'i Jesosy. Halleloia. De teny aminao androany a mila manambara ianao ny mpianatra teto a rehetra zany azakazaka andeha ho any emosy ny mpianatra izy eo ampanaovana zoom mandeha tsara ny zoom ny mpianatra tam'izany samy mifampitantara tsangana tokoa Jesosy ihany nefa nahita de mba niditra akory zareo niditra atao anaty zoom ataory zareo de mba nitantara hoe efa niseho taminay teny an-dalana koa izy ravana ny fiainanao io efa nahitan'i Jesosy ny fiainanao io mbola hainao eto ohatry zao io de io fiainanao io fiainana efa nisehon'Andriamanitra mivereny ianao hitantara am'ireo rahalahanao efa nahita voninahitr'Andriamanitra fiainao be deabe ny olona tsy mety mitantara ny voninahitr'Andriamanitra ny seho teo amin'ny fiainana nefa ny tena ilain'ny mpianatra ry havako ilain'ny mpianatra ny anaty efitrano andry ny fijona vavolombelona avy aminao hoe anao koa afaka manamarina efa niseho teo amin'ny fiainanao Jesosy. Halleloia. Ary rehefa vita ny zavatra nataony zareo zay andiny fatelo enina amby telopolo ary raha mbola nilazany zany izy de nitsangana teo avoany Jesosy nanao tamin'ny fiadanana ho anareo. Halleloia. Ny fahatongavan'izy amy rahalahy teo no ela mba nanambarany tamin'ny olona koa fa izy koa fa nahita na de tsy nino azy na de tsy niandry ny andro fatelo fa nilaza tamin'ny olona hoe diso hevitra zay fa tena nitsangana tokoa Jesosy niseho Jesosy fiadanana ho anareo rahalahy. Halleloia. De taitra sady raiky tahotra izy sady natao fa efa nahita mahatotoa izy misy fotoana tsy ampy amin'ny olona ny fotorotoro misy fotoana tsy ampy amin'ny olona ry havana ny mahita famantarana ataon'Andriamanitra efa torotoro fo zao ihany ianao efa voakasika zao ihany ianao fa mbola lazainao fa mahatotoa ihany mbola natahotra any izy de lazainy fa mahatotoa de ozy izy Jesosy hoe andiny fa valo amby telopolo de efa ho Jesosy taminy nahoana ny taitra nareo ary nahoana ny mianahana ny fonareo fa izaho ny tanatro sy ny tongotro zany izy tsapao a ka jereo fa ny mahatotoa tsy mba manana ny nofo sy taonana tahaka zao ahitanareo azy. Misy ny olona tsapany andry ary zay nge ravana ny zavatra tena tokony araka ny tena verina foana amin'ny fahadisompana tena be deabe ny olona ampahitana mahatotoa ampahitana anaty fotoam-bavaka misy zavatra tena ohatry ny tena reny le tsy fantatro reny fa mivoaka aveo le olona inona ny zavatra tsapan'le olona ravana Jaona voalohany toko 7:20 eo akaiky eo ihany misy teny manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika ary hitanay ny voninahiny de ny voninahiny zay mendrika ho an'ny lehilahy tokana avy tamin'ny ray feno fahasoavana sy fahamarinana. Hitanao lava ny teny toriana amitsika io tokony ho tonga nofo amin'ny fiainanao azany mahatonga fahadisompana tenana amin'ny olona amin'ny fivavahana tsy tonga nofo le izy satria maninona satria ampanantenaina ary am'izao fotoana zao tena teneniko anao ny tena fahadisoana be mihitsiny de ny miteny zavatra zay tsy nampilazian'Andriamanitra anao tsika tsy mahazo miteny zany tsika mpitory teny hoe ina renao atsaika andeha teneniko reto teny hotahinany ianao na azo any zavany ianao nefa tsy famangin'Andriamanitra raha tsy famangin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny tonga nofo fa tsy ny teniko. Alleloia. Lasa diso maheno teny loatra ny olona de tsy mety tonga nofo mihitsy tsy tsapainy ny tanana fa za nge miteny anao ravany fa ny fivavahana nge ravana azo tsapay tanana ny vokany ny fivavaha tena azo tsapay tanana ny vokany. Jesosy tsy hitanao maso fa ny vokatry Jesosy azo tsapainy ny tananao. Halleloia.
tsika tsy mivavaka zany ka manao hoy le rahalahy anankiray zay fa ela be ty rahalahy ty nyteny ao zay tena tsy vana posiposy hoe ohatra zany jesosy mety azo tsapahitana zany tam'izay fotoana zay ohatra nisy volana andrasany io rahalahy io de nasena teneny le volana andrasany teny montant mihitsy hoe ohatra inona ohatra hoe 10 millions tam'izany ohatra de mivavaka tena amty jesosy le 10 millions ty rahalahy ty ohatra zany natombo lay zavatra tsapahitana angatana ary tena iny ny andrasana be de be masy ny olona everiny olona fa matotoa zavatra tsisy tsapahitana fa matoa ny olona avy mivavaka tonga de mivantana any anaty pharmacie matoa ny olona mivantana tonga avy mivavaka tonga de mivantana makany amin'ny dadarabe satria ny zavatra raisinao amin'ny fivavahana tsisy zavatra mivaingana fa any fanafody hoaninao misy ty fanafody hoanina mangidingidy asina rano kely de renao fa mitsahatra ny aretinando satria everiny olona fa matotoa jesosy tsy riavako a tety tena tseny jesosy avia ty tsapao alleloia tsapao ary zay tena miteny anareo zao asa fitoritsika zao tsapao raha mbola tsy nahita ny fidrona vavolombelona mala ianao de vereny jerena de mba hanjaranao no mitsapa tsy tenenina zany aza matahotra matotoa ianao raha natsapa toritory ny fonao mandrosola alina fa jesosy miaraka aminao io jesosy miara mandeha aminao io aza sina fisalasalana teto mpiandry fa jesosy vatany am'izay hita mbola natahotra am'izay zareo io ve de ho possible zavia ty tsapao de jereo fa ny matoto tsy mba manana nofo fotoana taky zao ahitanareo azy zao halleloia andramboka izao fa tsara jevozy lova manatso tsapao mandrosoa de tsapao inona ny vokatry ny fahamasina ole tena andriamanitra hoe any amin'ny jaona toko voalohany de fefatra voalohany ary tony teny de tonga nofoka nonona tamitsika ary hitanay ny voninahiny de voninahitra miendrika ho an'ny lehilahy matoa lehilahy tokana avy amin'ny ray sady fen'ny fahasoavana sy fahamarinana halleloia teny aminao androany manao hoe tsapao ka jereo efa miara-dalana aminao andriamanitra androany zahay vavaka ao atsika rehetrarehetra reto mba tena ho tsapainy tananao tapitra ohatr hoe zany fetretanao zany fivavahany zany hoe fivavahany zany zavatra maniditsidiny eny miteny fotsiny hotainy anao raha miditra hotainy anao voka aizakory tsy riavana manatona de kasio tsapao ohatra zay avy manatona de tsapao halleloia androany zany misy fanasana mihitsy tonga any aminao any tokatrano any mandrosoa de tsapao fa misy nofony sy misy fotoanany izao fivavahana raha tsika zao ianao za mieritreritra hoe inona daholy ta ohatra ny fa tsisy ninona maniditsidiny eto fa tsika izay zao riavana miaina fahasoavan'andriamanitra tsapaina nofo tsapaina taolana miatra amin'ny fiainanay miatra amin'ny nofonay io fivavahana amin'io andriamanitra tsy hita maso satria maninona jesosy rehefa miara mandeha aminao tsy ny fonao ihany ny ataony torotoro famboariny ny fiainanao raisiny atana fa ny olana tsika tsy mety miverina raha tsy miverina teo Jerosalemy reto izy roa lahy reto niaraka tamin'ny mpianatra de tsy nahita an'izay ny tokony ataonao androany miverenanao aza mandeha makany emosy ianao aza manalavitra n'andriamanitra ianao ny fahadisom-panantenana zay nisy teo aminao miverena eo a Jerosalema de ekeo andriamanitra ianao ny mpandahatra zay tianao no mety ary zay tianao tiako de tsy ho diso fanantenana ianao ary rehefa nyteny zany izy de nasehoany azy ny tanany sy ny tokony ary raha mbola tsy nino ihany reo de no ny hafaliana sady mbola tanàna de Jesosy tamina tiany tena porofo ngezabe ny tena zay tena izy io nitenen'i Jesosy le teny isak'izay mahita ny olona isak'izay mahita ny mpianatra de mifanotaniny hoe manakanina ty va ianareo manakanina va ianareo
Jesosy nympanontany anio satria tsy fony Jesosy tsy anak-hoanina izy, tsy fony Jesosy ny mpianatra tsy anak-anina ry havana. Ary rehefa nanontany anio Jesosy de ozy ny mpianatra tena io ny Jesosy tsika io le tena misaina ny amintsika io le vao mahita de tsisy afa-tsy mieritreritra hoe manan-kanina ve tsika, manao ahoana ny fiainantsika, manao ahoana ianao ao. Halleloia, manan-kanina va ianao. Teto de fantatry ny mpianatra zay ny Jesosy zay, tsy mahatoritory fo ihany fa tsapaina nofo tsapaina taolana fa miany momba. Fanontaniana apetrako aminao androany, manan-kanina va ianao. Halleloia. De nomeny hazan-drano, meny tapaky ny hazan-drano voatono izy ary izy nandray de ninona teo anatrehany, nomena hazan-drano voatono, zany hoe mena zavatra efa vita. Hitanao ny mpianatra ry havana tena nitezainy Jesosy no tezainy Jesosy ny mpianatra anana fahaolona tena tapaka hazan-drano, tsy hazan-drano amina miliara fa nomeny ny sahaza azy, nomeny ny tokony ho azy. Halleloia. Manontany anao Jesosy androany, raha tsy ampy anao ny fotoritory ny rahanao nandeha taminy, tena mitenanao izy androany hoe tsapao avy de tsapao manatona izao toetra tsapao ary rehefa vita zay de omeny anao araky ny fanaony ny fitahina, ny trondro voatono, tsy zava-manahirana nomen'Andriamanitra. Hitanao ianao miandro trondro io, kalma fotsiny ianao fa tsy trondro mata nomenanao, mbola izy koa ny anatono zavatra vita. Aza kivy zany sy aza diso fanantenana zany no miandry an'Andriamanitra, ndray mety elaela fa trondro voatono no miandry anao, trondro voatono tsy misahirana. Zany ny Andriamanitra toriana aminao eto, zany ny Jesosy toriana aminao eto ry havako malalako. Amen. Mahirezy ianao, tianao Jesosy, no hiverina any Jerosalema tsika, aza makany Emosy, ozany hoe za nefa kivikivy ararafa alao za ho any Emosy. Verena aingana raha tianao ndray ho hita vatana sy nofo io Jesosy nakasika ny fona io, amin'ny alalan'ny vokatra nanaovan'Andriamanitra anao ho tsapanao ny herin'ny fivavahana. Da hita amin'izany daholo tsika rehetrarehetra, atsapan'izany daholo tsika tsirairay avy. Voninahitra an'Andriamanitra reriana. Matoka fa voarainao ny hafatra teto androany. Raha misy olona eto ohatra ny natsapa izy hoe Jesosy ohatra ny diso fanantenana tamin'le zavatra ohatra izao, ity toriteny ity de famonjeny Jesosy anao eny amin'ny lalany Emosy de niara nandeha taminao izy. Ity fotoam-bavaka ity satria tianao izy, tianao Jesosy, aza dinonao zay. Leo hiverina tsika, leo hiverina any Jerosalema, any any no mety aminao, eo akaikin'Andriamanitra any mahatsara anao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra fa ny teny taminay indray ianao Andriamanitra. Matoka Jesosy fa misy olona eto eny amin'ny lalany Emosy amin'izao fotoana izao, fa mataona tsapan'izany olona izany fa tsy mandeha rery izy. Halleluia. Tsy mandeha rery fa miara mandeha. Halleluia. Ataovy tsapany fony ny fanatrehanao, ataovy tsapany fony ny fanatrehanao Jesosy, ataovy tsapany fony ataovy tsapany fony ny fangorankorana ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Ataovy tsapany fony fa ny fanatrehana rehefa miaraka aminao hafa mihitsy. Ka avereno ireo izay rehetra mety natsapa
mety hoe diso fanantenana tamin'ny fiarahana taminao Jehovandriamanitra. Matoky androany Jehovandriamanitra fa namerina ny maro indray ty toriteny ity fotoana ity, ary tarireo olona ireo mba hiverina tanteraka eo a Jerosalema, hitsapa ny herinao, hitsapa ny vokatry ny fivavahana, hitsapa ny vokatry ny fiarahana aminao Jesosy. Dia ho tsapan'izany olona zany fa tena velona ianao. Misy ny tsy nahandro ny andro fatelo teto, fa nefa kosa ataonao fatany sy hitany masona fa nandalo teo amin'ny andro fatelo dia nitsangana ianao Jesosy. Mpandresy izahay, mpandresy ianao. Sotra Jesosy malala. Voninahitra manao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Dia voly sy Satana tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, anelingelina, anaisotra zany vozana fafy zany. Amin'ny fiainan'ireto olona reto tsy maintsy tavaverinao Jerosalema, tsy tonga any Emaosy ireo, fa tsy nahaino Jesosy any an-tsasadalany ireo, dia ety niverina aingana any Jerosalema mifanatrehan'Andriamanitra. Sotra Jesosy. Halleluja. Amen.
antsika rehetrarehetra nahatra ny tetondray hatramin'ny farany dia tapitra indray ny fandarantsika nafinaritra ny fiarantsika hatramin'ny alina ka hatramin'izao dia misaotra nareo fa teto foana koa nareo fa raha tsy tetonareo dia nangigina rery teto zahay dia raha mbola tsy tonga ny amin'ny rao lanitra jesosy ka velonaina so matsara tsika rehetrarehetra dia amin'ny latsina ny alina indray tsika iona ao anatin'ny vavaka fiambenana samy tahin'Andriamanitra samy mahery daholo ny fiarahantsika eto ny tapitra fa raha miditra amin'ny akiradio ianao amin'ny site web ny akiradio www.ndramokaizo.com izay isy andefeo ny lien rehefa aveo afahanao mihaino ny onjam-peo akiradio dia misy toriteny foana ao isaky ny adiny 3 na rehefa ny anabavy Angela io isorana azy fa tsy mba dininy mihitsy mandefa an'io toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny 7 arivo rapitso amin'ny folo ny fandaranao maly no mandeha ny alim-bavatsika maly ary rapitso amin'ny ray kosa dia ny toriteny androany faly zay niaraka taminareo dia manoloka mamy ianareo rehetrarehetra samy tahin'Andriamanitra halleluia amen